Eny ary tokolasy tompovavy dia tafaradalana indray tsika amty maraina ny alatsinainy maraim-baovao fa 7 volana novambra 2024 ity ary dia herinandro vaovao indray no hitsahantsika atao anatin'ny fandarana miara-manonja miaraka amin'ny fahitalavitra sy ny radio MBS raisitsika amin'ny alavan'ny onjam-peo ny modulation de fréquence 5 teboka 4 takzany ny radio mada 100 teboka 8 zay andraisantsika azy. Ny fanombohana angambany dia ny fanazavana kely ihany satria dia maro amintsika no mitaraina mifandraisana ny onjam-peo ny MBS zany ny amin'ny resaka fandrindrana ara-teknika satria nisy fotoana tamin'ny herinandro iny dia tapatapaka ary misy fotoana ihany koa dia mikasoka ny fandraisana anjany onjam-peo izany. Ny fanamarintsika samihafa dia hoe rehefa tonga ao anatin'ny fandarana manomboka amin'ny sivora sasany dia tena tratran'izany ary ohatrany mihidina mihitsy takona tanteraka mihitsy ny MBS. Rehefa vita ny fandarana dia miverina amin'ny laony zany dia natsika zany miazakazaka mamonjy ny famerenana amin'ny riva aoriana ny vaovao satria ny famerenana moa zany dia amin'ny fitora sy fahatelony eo aoriana ny vaovao amin'ny ariva sy amin'ny maraina iny amin'ny telo raha maraina iny zany. Efa mifampita hevitra ihany amin'ny teknisiantsika mijery izany raha ny olona ny connexion na ny réseau aloha zany de efa mamaha izany hatrany ny tianivo ny onjam-peo ny MBS zany fa eo amin'izay lafiny hoe mikasoka miletika na misy manindry ny MBS izay de tsika moa tsy vaovao tsony amina resaka fingapingana samihafa zay miantra amin'ity onjam-peo ity ary mandrakity moa ny androany de mbola sy tafaverina ny fahitalavitsika ao anatin'ny satelita zany dia ny Canal Plus, ny Parabole sy ny Star Times. Everitsika fa dia hanana vahaolana afana miaro sy mandefa izany isika ary ho an'izay mieritreritra fa mbola ao anatin'ny sematsebana sy ny tsakatsakana ho an'ity onjam-peo ity zany de veritsika fa toeritsika zany ary kilalao maloto eo amin'ny resaka serasera sy ny an'ny fomba fanaovana politika izany rehetrarehetra izany ny mba azony rehetra izay vaovao marina sy mahafinaritra izay ary ho voarainy ny amin'izay anjara tandrifin'ny tokony ho fantany eo amin'ny raharaham-pirenena no tanjonay eto anivon'ity miara-manonja ity ary zay no mahatonga ireo solombavamboaka zay manao ny ezaka mampita ireo vaovao samihafa zany sy mitondra ny fanadihadiana ary zay tsara ho fantatsika. Zany ihany koa no mahatonga ny vahintsika zay hiantsehatra mba hilaza ny zava-misy anivon'ny fiarahamonina misy azy zany ary mahatonga anay zay manao ny fanantanana sy ny famakafakana politika ary ekonomika sosialy mba andraisantsika ny tandrifim-baovao zay tokony ho ratovintsika. Mino zany sika fa dia mandray izany eny am-potitsofiny ireo izay mihevitra zany fa ny fanelingelenina ny MBS na ny radio mada de mety heverin'izy ireo fa fomba iray tsy ahafahany rehetra mahazo izany vaovao zany diso be zany fa matotsika mbola mijoratra amin'izao de mba manana izay anjara biriky zay satria ho an'ny fizaram-baovao de efa anjara biriky eo anatrehany fampandrosoana ny firenena zany resahantsika izany. Zay ny amin'iny fa hiverina anatin'ny 7 ora isika satria dia tsy tafaradalana teto moa zany tsika fa nizomanina marana azy androany tsika ny tafaradalana eto dia afantatsika marobe efa nisy ny taratasy nalefa ny teo anivon'ny banky raisam-pirenena zany ho an'ny fitondram-panjakana malagasy mahakasika indrindra ilay tetikasa Bagozy zay fanatsarana ny herinaratra zay raisy ny isa tokantrano ho an'ny eto Madagasikara. Izy moa raha atao ny fampatsahivana dia fangatahana nataon'ny fanjakana malagasy tamin'ny fitondrana teo aloha nanomboka tany amin'ny 1924 ary ny valo zany ka nisitraka izany tetikasa izany ny jirama. Nisy ny fandrindrana nasionaly izany tetikasa izany ary nisy ihany koa ny fanomezana lela vola. Tao anatin'izay nefa dia nahatsikaritra tsy fahatomombanana ny teo anivon'ny tompom-bola dia ny banky raisam-pirenena tamin'ny alalan'ny idana ny fikambany raisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana izany. Io no nahazoana ilay famatsim-bola ny Bagoza tamin'ity fanatsarana ny fahazona herinaratra isa tokantrano ity.
raha fa natao ny fanadihadiana fitsirihana na ny audit tao anatin'ny fitantanana ka ny fitantanana 7.4 sy ny 7.4 no nitsirihana tao anatin'izany. Ny taratasy nalefan'ny banky iraisam-pirenena tamin'ny voalohan'ny volana novambra teo no nahafantarana an'izany rehetrarehetra izany ka nisy ny filazany amin'ny hoe tsy fahatomombanam-pitantanana voalaza tao anatiny ity resaka tetikasa ity ka nangatahany teo anivon'ny banky iraisam-pirenena ho an'ny fanjakana malagasy izay nalefa amin'ny sambaratonga ndrafitra moa zany nanomboka tany amin'ny ministeran'ny vola ny toy nakateo anivon'ireo ministera samihafa nakany amin'ny jirama nakany amin'ireo mpitantana ny tetikasa sy ireo voakasika izany ka hamerenana ny fitondram-panjakana malagasy vola mitetina 7 miliara ariary anoany zany hoe ray tapitrisa sy $100 anoany raha ohatra ka amin'ny famatsim-bola amerikanina no iresantsika azy na dolara amerikanina izany. Izy io moa zany de hatramin'ny 7 volana desambra zany hoe amin'ny zoma izao no farany famerenana izay vola izay makany amin'ny banky iraisam-pirenena. Hitondrantsika fanadihadiana sy famakafakana miaraka amin'ny depute Géry Randriambolaina sy Alaina Tsimbazafi izay vetsy Havaratrano sy Atsimondrano zany adevitra rehetra izany. Akoatra izay dia samy nahita antsika tamin'ny sabotsy sy alahady teo fa nivadika kiandra tsy manara-penitra zany ny kianja ben'ny Mahamasina na hoe kianja ny Barea rehefa nisy ny rotsakorana teto Antananarivo renivohitra satria dia samy nahita ny rehetra tamin'ny alalan'ny sary sy tamin'ny alalan'ireo video izay mbola hitondrantsika fanadihadiana rehefa aveo fa dia dibo-drano ny kianja be ny Mahamasina izany na ny kianja ny Barea. Nandritra n'ilay foara ekonomika ny faritra 13 no nahitana izany ary namoahany ireo mpandray anjara tao anatin'izany foara izany ny ranobe ary tampoka ho an'ny rehetra izany satria de efa samy nandinika ny amin'ny hoe rehefa manara-penitra arak'izay anaran'izay de manara-penitra tokoa ny foto-drafitrasa rehetra ary tsisy nietriketra fa hisy ranobe izay ho tafiditra ao anatin'izany toerana izany ary de nisy tokoa izany kanefa tao anatin'ny toerana izay nisy standy fampiratiana ho an'ireo mpandray anjara amin'ity foara ekonomika ny faritra 13 ity no nitrangany izany rehetrarehetra izany. Hatreto amin'izao ora itenenantsika izao de mbola tsy nitondra fanamariana ofisialy ny avy amin'ivon'ny fitondram-panjakana ny antony mahatonga izany. Hitondrantsika fanadihadiana ihany koa ity vaovao ity rehefa aveo satria dia mendrika azo vaovao marina ahafantatra ny zava-misy amin'ny lafin'ny fanorenana ny lafin'ny foto-drafitrasa ataka izao ny avoaka malagasy fa tsetsatsetsaritra ny ilazana na de fifafindravatra fotsiny ihany aza fa tapitra rapitso 30 volana novambra ny farany volana izay faharetan'ny asa teo anivon'ny orinasa CSCOD na le orinasa sinoa manao ny kianja ny Barea sy ny fitondram-panjakana malagasy ka tokony efaina rapitso ny vola izay nangatahany sinoa zany 7 tapitrisa $, no mbola ambony zany vola izany zay tokony efainy fitondram-panjakana malagasy ka rapitso zany no farany volana araka ny nambarany sekretera mpanjakana miadidy ny tanàna vaovao ny amin'ny hoe mbola misy tokoa ny ambola ary rehefa vita ny asa dia aloha ny vola. Misy fiatraikany ve amin'ny zava-misy amin'ny fandoavana ny volany sinoa na ilay orinasa CSCOD iny ranobe ao amin'ny kianja Barea iny. Hitondrantsika fanadihadiana zany rehefa aveo. Akoatr'izay ny vaovao izay misongadina ihany koa maneran-tany dia mahazo vahana amin'izao fotoana izao ilay variant izay Omicron ao Afrika Atsimo. Ny variant moa zany de efa fantatsika hoe misy maromaro izy ary dia saika niainga avy ao Afrika Atsimo ny sin'izany COVID-19 ny resaka tiantsika resana ao anatin'izany rehetrarehetra izany ka dia efa samy manidiny sisy tanany ny firenena rehetra zany izay mifandray amin'ny Afrika Atsimo. Canada sy Londres de efa nanidiny azy ho an'ity any Afrika Atsimo ity. Raha ny fanazavana ara teknika dia mahery de mahery ny fifindran'ilay variant Omicron ity ary mitovy lanja amin'ireo arety mandripaka amin'ireo virus izay tsy mbola nahita vaksiny amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana ara-tsiantifika sy ara-pahasalamana ary dia mila fitandremana mafy izany rehetrarehetra izany. Akoatran'izay moa ho an'ny eto Madagasikara hitondrantsika fanadihadiana rehefa aveo ny antotanisa tamin'ny faran'ny herinandro teo
tamin'ny 20 sy 24 volana novambra ny amin'ny fisian'ny tranga vaovao 750 ny covid-19 eto Madagasikara. Misy ny efa sitrana, misy ihany koa nefa ireo anatina forma grave izay ampolony ho an'ny eto Madagasikara. Ny fanadihadiana miaraka an'ireto solombavambaoaka namantsika tompotrano reto dia anamarina ny zavatra anambarantsika hatramin'izay ny amin'ny hoe vaksiny ihany ny lala tokana ao anatin'izao raharaha izao. Ankoatran'izay dia ny fametrahana izay fepetra ara-pahasalamana izay tondrantsika fanadihadiana zany satria any ambadika any de misy fikasana indray hanao fiboana, any ambadika any misy fikasana indray hanidy sy hametraka an'ireo fifandraisana amin'ny samy anatiny ho an'ny eto Madagasikara ka hosoroantsika de melo zany satria dia ny teo aloha ara mbola tsy tafarina amin'izao fotoana izao maika moa fa misy ny eritreritry tsika hoe aleo ny fepetra sy ny lafim-baksiny no anaovana fanentanana mafy satria raha ny vaksiny tafiditra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia efatretry sy rotapisana 2 400 000 doses ny vaksiny eto Madagasikara ka ny Covishield AstraZeneca, ny Janssen, ny Sinopharm ary ny Pfizer no vaksiny efa miantrana eto Madagasikara. Mamarantsika ny 420 ora miampy 420 ora 720 ora ny dikan'izay dia ny fameloma maso ny antoko tiako Madagasikara satria no faranana tamin'ny sabotsy teo ny fameloma maso ny boriboritany enina teto andrenivohitra ka ny boriboritany voalohany no namarana izany. Teny amin'ny kianjan'ny finoana Magrobeorika no nanantanterahana izany ary volanina ireo mpikatroka tiako Madagasikara avy amin'ny boriboritany voalohany no tron'ireo boriboritany enina manodidina ary teny avokoa ny politika ny tarihan'ny filoha nasionaly ny antoko tiako Madagasikara ny filoha Marc Ravalomanana no tarihan'ny ireo solombavambaoka ihany koa ary tao anatin'izay ireo mpikatroka eo anivon'ny distim zany avy amin'ireo boriboritany ireo anisan'ny nandray anjara mavitrika tamin'izany moa ny distim boriboritany voalohany ary dia tonga marobe ireo mpikatroka zany tamin'ity fameloma maso famaranana ity. Alevantsika rehefa aveo ny lahateny ny filoha Marc Ravalomanana nandritra izany fameloma maso ny antoko tiako Madagasikara ho amin'ny famaranana teto Antananarivo renivohitra izay nahitana boriboritany enina izay ary ny firaisana voalohany na ny boriboritany voalohany no anisany nahazo ny anjara farany zany tamin'ity fameloma maso ity. Mbola mitoy ihany koa izay fameloma maso izay ary dia nanao azy ny boribory tamin'ny faefatra izay niatrika fokontany vitsivitsy ny toko ho an'ny avaradrano satria dia teny akady kely lafo teny mbola tsy fameloma maso fa fiomanana amin'izay fameloma maso izay satria dia fametrahana amin'ireo birao vaovao izay hitantana an'izany antoko tiako Madagasikara ao anatin'ny commune akady kely ilafy izay. Ankoatran'izay topilasy topovavy dia teny amin'ny faritra Tsimondrano teny ihany koa ny solombavambaoka Alain Ratsimbazafy niaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy zany satria dia nisy famaranana dia omby lehibe teo amin'ny taranja rugby nototosaina teny Tsimondrano teny zany tamin'ny faran'ny herinandro teo ao anatin'ny netsika daholo zany ho fanampinan'ny tanora ho fanomezanaina ihany koa ny antoko sy ny manodidina. Resantsika miaraka amin'izy mirahalahy rehefa amin'ny adevitra fa efa eto akaiketo depute Jery Randriambolaina dia miaraba Andriamatoa solombavambaoka. Faly miaraba anao namana family ary miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy izay manjo foana izao fandarana miara-manonja zao ary miaraba anareo ihany koa izay any ampitan-dranomasina indrindra ianareo vahoaka navaka-drano manontolo izay mangataka foana hoe mba ataovy kokoa izay député rehefa tonga amin'ny fandarana miara-manonja ianao ka dia miaraba ny vahoaka malagasy vahoaka malagasy ray manontolo ary indrindra ny vahoaka navaka-drano ny tenako namana faniry. Amin'izao ora itenenantsika zao moa zany dia ampiandrasana ny didy avoakan'ny fitsarana isika mahakasika ny raharaha ravo rasoamanana zany satria izy moa dia voatondra ao anatin'ilay hoe mpisintona lakilosy na mpanaitra ny zavamisy eto anivon'ny firenena. Izy ilay nandefa horonan-tsary mahakasika ny endrika fanodikotonam-bola sy endrika kolikoly teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka niteraka fitoriana sy fanenjehana azy zany raha izany satria voatondro ho fanankorontanana anaty eo amin'ny vaovao izay naparitaka izany ka efa nisy ny fiatria ny raharaha-pitsarana.
izy ihany koa nefa dia nanaitra ny raharaha tenenivo ny sapana zay miady amin'izany kolikoly izany ary dia mbola andrasana ny toy an'izany hatramin'izao fa ho anenivo ny fitsarana zay nanenjika ny Ravirasoamanana dia androany amin'ity 27 volana novambra ity no fantatra ny didy mahakasika azy ao anatin'izay vesatra hanenjehana azy eo anivon'ny raharaham-pitsarana izany. Efa eny anoseny ireo mpanao gazety sy ireo mpanohana ny Ravo Rasoamanana ao anatin'izao raharaha izao. Ny fiarahamonim-pirenena dia nandefa fanambarany tamin'ny faran'ny herinandro teo ny amin'ny tokony hanatsara ny fitondram-panjakana ny fanenjehana any Ravo Rasoamanana satria dia tsy ara-drariny zany ao anatin'izao alala sy ampahafantatra ny vaovao no nataony kanefa dia misy izay fanenjehana tsy ara-drariny izany. Natosika sy nampiny Amnesty International sy ny Transparency International izany fanambarany ny fiarahamonina sivily izany. Arak'izany dia andrasantsika ny fivoarany ity vaovao ity vao manomboka ny herinandro dia izany ny zava-misy eto Madagasikara. Fa député Jerry alohan'ny tena hanombohan'ny resantsika rehefa avy eo satria maromaro ny zavatra ho resantsika dia hitodika kely aloha tsika député Jerry Randriambolaina zany satria nambarantsika teo ny hoe tamin'ny sabotsy teo no nanatanterahana ny famelomamaso ny tiako Madagasikara boribory tany voalohany sy famaranana ny famelomamaso ny boribory tany enina tato anatin'ny commune Antananarivo renivohitra. Nandritra zany dia nanana afatra nampitaina tamin'ny vahoaka malagasy ny filohan'ny antoko tiako Madagasikara zay filohan'ny RMDM keo amin'izao fotoana izao ary dia kabary mitondra fanantenana filazana ny zava-misy ary fanomezana tokondray ho an'ny vahoaka malagasy no nentiny filoha Marc Ravalomanana manoloana izao sedra, manoloana izao lalatsarotra, manoloana izao zavatra mangitsikitsika diavin'ny firenena izao dia nitondra lahateny ny filoha Marc Ravalomanana zany hitondra fanantenana ary hitondra amin'izay hoe mbola misy ny azo atao dia ny hahafahana mahazo ny fahefana eo am-pelatanantsika mba ahafahana mitondra ny fampandrosoana sy ny fanantenana indray ho an'ny vahoaka malagasy zay efa tena latsaka mihitsy amin'izao fotoana izao ny eritreritra ny amin'ny hoe mbola ho tafavoaka ve, mbola hisy mangirana ve, mbola misy ihany ve ny antoka mamirapiratra ho an'ny isan-tokantrano sy ny isam-batan'olona dia eny nambarany filoha Marc Ravalomanana mahakasika an'izany. Ka ho arahantsika aloha zany ny kabary zay nataony filoha Marc Ravalomanana teny amin'ny kianjan'ny finoana makrobeoritrika dia iveriny eo ny tenako sy député Jerry Randriambolaina rehefa avy eo ho an'ny teknisianina afaka mandefa izany avy hatrany. Telo izany zany ny kabary zay ataoko aminareo, kabary zay ame fanantenana, ame famporosiana ary indrindrindrindra ampahery anareo mba handresitsika tsika bary aminareo hoe andao tsika angataka amin'Andriamanitra mbo ameny fiainana moramora fa tsy zay, andao tsika angataka amin'Andriamanitra ameny hery anna fasahina satria andresitsika ka ninina ataotsika dia andresitsika leo tena leo tsy hijanona amin'izany fahoriana sy fijaliana zany tsony fa manana fanantenana ary raha fanantenana nefa tsy maintsy arahana asy ho arahana fasahiny io ary arahana faharesen-dahatra io tsy mifamitaka fa tena mila saha hoy aminareo hoe zava-dehibe ny fotoana toy izao ahafahana maneho tsara ny zavatra takin'ny vahoaka, ny vahoaka ny velany ihany raha vao tenena izy maninona zay sorona mizoanay tsika eto mangataka hoe lo zay mba andeha aneo ny hevitray ilaminy zay anao marsa pasifika be marenina daholo retsy de jereo tsara dradradradraina foana fa hoe mandeha ny bonne gouvernance mandeha ny fanarahan-dalàna diso indray zany tena diso tanteraka. De zao no tiako resahana aminareo, be loatra le fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ary mbola verika eto indray ny tsamy ran'ireo andeha sy ny anakatsakana ny lany voatsiary isaky ny etseroa de milaza foana fa io gouverneur io tsy ao anatin'ny lalam-panorenana io tompoko ka noho izany ny fanapa-kevitra raisiny
sy ny vokatra entiny zany a tsisy akony tsisy fiatraikany. Mbola niaraka tamin-drareo indray a vao omaly ny laza hoe reto zao nareo a mampanao formation na leadership an'reto tanora retsy dia mba hoana nieritreritrinareo amin'ny gouvernement de gaga anay ity gaga sy hoe afa tsy manoteny anay ity dia gaga teny Allemagne resahanay aty aminareo afaka hovaina keny anaty constitution zay fotsiny dia davitsika omeo anay page omeo anay nino ty zay ahitanay hoe aiza ho aiza ao anatiny io misotra hoe gouverneur fa i gouverneur io a paikadin-draraha ratsy fipetraka mihitsiny a entina miliviliana ny fifidianana zay ho atao satria zany gouverneur zany nge raha ohatra ka tena tiany tsy maintsy aiso zany hoe zao ny asany reto a fantatry ny vahoaka zao mifanapa-kevitra ho raisiny a rehefa mandalo an'ilay filakevitra na ny conseiller fa tsy tonga dia lefa fotsiny am'izao dia hoe andana sakano iny dia lefa azy dao le maramila manao tenure iny dia andana sakano ria ny elanelan'ny lalany ry na andanako tongotra nisy mba nambolinahitra nante ay président ty mbola matanjaka fa ahoana ny tsy atanjaka hoa nieky mihitsy zay ozy sady nalahelo zay chefinay taloha ve ozy za chef suprême tsina taloha tena mialatsy ny président fa tsy avy aminay reny a taloha zany reo ihany a marina sarotra miady amin'ny marina foana ty toerany ty a no ataontsika hoe kianja amin'ny finoana dia eto amin'ity kianjy ty a nananatsika finoana matanjaka satria tsika mijoro amin'ny fahamarinana dia izay nanaovana azy eto androany sao nareo gaga ary tsy hoe mamarana an'le izy fotsiny tsika androany tsia ny atao hoe redynamisation na ny famailoma maso ny antoko dia fitediavana hevitra vaovao fanaovana rafitra vaovao na fanatsarana ny rafitra mba hahafahan'ny olona rehetra misitraka an'izany a sy mandray anjara ny tsy tantin'ny olona indrindra fampikambana dia tsy mba velany ray anjara izy maha olona ny olona tsy maintsy misy foana ny fahalemena sy ny fahaditsoana ary zay mahatonga ny disadisa dia zay le mahatonga le tsao hoe tseroa fa manomboko zao za miteny zao a dia hoe aminareo hoe ny redynamisation dia tokony hipetraka foana anatsika dia misitona ny olona avy nivelantsika hiaraka amintsika zay olona ianao mitsara azy hoe nanao fahaditsoana tsy izy ny diso fa mety ianao ny tsara ny diso mila mandiniky zany tsika mila mijery zany tsika mila mahafantatra tsara zany hoe redynamisation zany ampatanjaka ny atokontsika ny tanjona kendrena am'izany tsy hoe redynamisation fa natory tsia tsy zay redynamisation tiana mbola avy eniny zao ny heritsika satria tsika raha ohatra hietsika tsy mietsiketsika fotsiny zara fa mihetsika fa tena mihetsika dia maninona ny laza aminareo hoe zavatra pozitif porofo hitanareo marina mihitsy zany zao fefa tena mangataka marina amin'Andriamanitra isika ka mijoro amin'ny fahamarinana sy mahay manetry tena mamaly izy fantatro mihitsy ny etaetan'ny olona fijaliana amin'ny rano tena atao apoko mihitsy nangataka niny hoe egna ny Andriamanitra ka tena ho avy ny olana satria zany laza hoe manaova orana artificiel tsy sanatry amin'ny vavy eny misalovana ny asanao fa mba tena ho avy ny reto vahoaka reto fa tena mijaly ny tatsaha zay nefa ny maha olona ny olona zany nangataka dia avy ny olana tian'ilay honorable député hoe ka any aminay lasa avo be ndray ny rano dia hoana tsy zay mahasoa atsika re Andriamanitra malala zay mahasoa atsika adrola izy dia efa mangataka ny tena fahamarinana sy fahitsintsika tsika olombelona menimenina lavo eny ohatra zanak'Israely fa tsy matahotra mihitsy isika ilaza fa hoe momba antsika Andriamanitra amin'izany teny ataontsika zany a dia momba antsika izy naiza naiza fa tamin'ny fahamasoa aloha ny andanina anatin'le rano io fa tsy hoe le kiraro dia apetra indray ny akiray ny zavatra fantatro tena fantatro isika ato anatin'ny premier arrondissement ho a zay ho ao zay hoe ary amin'le tanàna ambony fa dia tena fantatra mihitsy ny fahasairanana ary tomadinika ry ary anaty azo ary ary andotapenaka ry atsy atsara lalàna tsy atsy an'le misy mokary iny
nandeha tary amin'le ina moa le vitesse kely ry hitako dao reny moa dia zay mahatonga hoe hovaitsika reny ampaherenareo azao efio kely fotsiny aloha ny rano am fa aloha rano tena ilaitsika ny rano satria ny rano ny fiainana fa hovaitsika reny voatsika vaefany hoe ary tsy hoe ny doatsika. eny ary dia iny a ny santionany kabary nataon'ny filomarika Ravalomanana tamin'ny sabotsy teo teny amin'ny kianjan'ny finoana magrobiorika zany resaka indrindra ny tsiry mpanantenana tokony ho ao anatin'ny vahoaka malagasy. Tena fantatry ny filomarika Ravalomanana araka ny teny teo ilay olana samihafa zay sedrainy ny fiarahamonina ary ny filomarika Ravalomanana dia miteny amin'ny hoe tsy maintsy mijoro isika manoloana izany fa dia sanatria izany koa ry fampitsetsetra lava eto ao anatin'izany raha izany fa ilaina zany fijoroana izany mba hahafahana zany mametraka amin'izay tsirim-panantenana lehibe ho an'ny vahoaka sy ny firenena izay. Fa ny filomarika Ravalomanana moa zany manoloana an'ilay hoe antso-jay sakatsakana samihafa dia mametraka mandraka riva indrindra ny amin'ny hoe misy fanitsan-dalàna ataon'izao fitondram-panjakana zao ary hitrikitrihany hatrany ilay gouvernoura ity ary zany mihitsy ny zavatra resahantsika satria ny olona zay manitsaka lalàna ny olona tsy voatery ny lalàna satria ny lalam-panorenana no miresaka zany gouvernoura zany no miketrika ny mafana sy mangatsika eny anivon'ny faritra samihafa eny manao ny mission politique eny anivon'ny faritra eny fa tsy manana amin'izay teny hoe rafitra ao anatin'ilay vondromoiky tsinjara-pahefana tena izy ve na le rafitra zay voatondro n'le hoe territorial déconcentré zany hoe STD ve zany sa CTD zany misy dikany daholo zany eo anatrehan'ny lalàna dia tsy voasoratra ao ary tsy hitatsika zay amaritana zany gouvernoura zany fa rafitra fotsiny zany najoron'ny fanjakana ahafahan'ny fanjakana fohy be manome baiko manao ny fandaminana politika eny anivon'ny faritra dia mena lela vola kely 2 miliara ariary ahafahany manao asa eny dia manao an'le 10 kilometatra isaky ny faritra ao anatin'ilay tsinjarana andraikitry ry zareo dia misy ny hoe tsy maintsy manao tatitra satria zany ny filakevitry minisitra zay efa nivakitsika teto hoe eny anivon'ny gouverneur reo safotra rafitra zay manao ny asa fampandehanan-draharaha zay mifandray mivatana ho an'ny eo anivony reny départementa ministérial reny dia gagitsika hoe fa inona ary ty akoatra ny rafitra olom-boafidy dia matahotra ny gouvernoura ny akamaroany le olom-boafidy indrindra moa be ny tanàna zany sy ireo député zay mifandray akaika amin'izao fitondram-panjakana rehetra izao dia manao ny ataony gouvernoura amin'izay rehetrarehetra zay atao eny anivon'ny faritra rehetrarehetra eny satria izy no filoham-pirenena kely ary izy ihany koa lay mandidy dia homana satria ny gouvernoura dia tsy misy rafitra mpanara-maso tsy misy rafitra mpanapa-kevitra zany hoe tsisy conseil régional eny anivon'ireny gouvernoura ireny raha ohatra ka zany voatendry ny lalàna ny amin'ny hoe chef de région dia misy ny conseiller régional tsisy an'izany amin'izao fotoana izao ary ny chef de région dia tokony rafitra ho fidiny ao anatin'ny collectivité territorial décentralisé tsy zany zava-misy amin'izao fotoana izao maninona ny filomarika Ravalomanana miteny an'izany dia hoe rehefa te hanaja ny fanjakana tan-dalàntsika dia ajao ireo rafitra samihafa izany. Zay ny amin'iny député Géry Randriambolaina iny ny redynamisation ho an'ny boribory-tany enina fa ianao ihany koa ny avaradrany ihany koa dia manao an'izay fameloma-maso zay saiko isan-kerinandro zany avy any Manandry na Fefera na Alasora ihany koa efa manomana ny redynamisation mafy amin'izao fotoana izao ny teny anosy avaratra teny dia mihetsiketsika ihany koa akady kely indray zao no tsy dianao tamin'ny faran'ny herinandro teo akady kely dia mbola ao anatin'le ray makabahana 2 manana telo de lasa satria ny Brancomteam no naseho tamin'ny katroka rehetra teny zay hanomana zany amin'izay fionana ao anatin'ny fameloma-maso zay efa nahavitany azy koa ny Comteam Ambohimanga kely zany ataoko ao anatin'izay fonon'le avaradrano zany rehetrarehetra zany mba tsy ho latsaka député Géry Randriambolaina. Inona zava-misy zay ny fameloma-maso mbola mandeha izy amin'izao fotoana izao raha ho any anivon'ireo distrika maro eto Madagasikara. Ya iny moa zany dia narapaina manokana ny atao hoe teto amin'ny arrondissement Anankely ny atao Antananarivo zany
satria marina tokoa namana faniry fa nofaranana maly ny redynamisation Antananarivo renivohitra tamin'ny sapotsy ny redynamisation Antananarivo renivohitra ary hita sy tsapa fa vonina daholo atao hoe base nareo mpikambana tiako Madagasikara eo ihany koa nefa reo mandeha manatevon-dahana zay manamaro nisy atsika foana zava-dehibe zavatra ohatran'ireny satria izay ny ilavo ilain'ny vahoaka zay ny tena tadiavin'ny vahoaka ihany koa ny hoe mba isiny ny fameloma-maso indrindraindrindra fietsonan'ireo mpikambana rehetrarehetra sy ireo olona zay mangetaeta hiditra ao anatin'izany atokotiko Madagasikara zay dia vita ny Antananarivo renivohitra araky ny kabary nataon'ny président Rambaromanan'ireny enitsika ireny koa ny afatra zay nampitaina reny kabary reny dia ho an'ny vahoaka malagasy ray manontolo fa tsy ho an'ny Antananarivo renivohitra ihany ao anatin'izany koa ny avaradrano. Ny avaradrano arak'ilay lazaina tao namana faniry dia efa mpamaranana koa zany ny atao hoe fametrahana sy fanatotosany Brown comme team ary ihany koa ny redynamisation zay ho atambatra moa zany ny avaradrano ray manontolo mbola hijery fotoana kely dia ho tenenina eto amin'ny aina manjery eto ihany ety amin'ny miara-monjy ety izay atao hoe famaranana ny redynamisation ny avaradrano zay. Izay moa zany araky ny programme sy ny eritreretina zany dia eo mpandinihana ny zay famaranana zay dia iteo moa zany no fomba anatanterahana an'izay sy ny toerana zay anaovana an'izay ihany koa zany dia efa mila miomana itsika avaradrano ray manontolo amin'izay ho famaranana ny redynamisation zay satria le famaranana dia avondrona mihitsy ny commune 12 eto amin'ny district na avaradrano ary ataotsika amina toerana anankiray zay famaranana zay dia eo ihany koa zany no atao hoe amezana ny toromarika ho atsika rehetrarehetra indrindraindrindra ihany koa idinan'ny bureau politique sy ny solombavam-bahoaka zay tratrantso dia eo mpanomanana an'izay famaranana an'izay koa zany ny district na avaradrano namana faniry. Ny avaradrano zay resantsika izay fa tiatsika moa manamarika ihany koa zany tamin'ny farany herinandro iny député Géry Randriambolaina ny tanora tiako Madagasikara ihany koa any faritany na Antsiranana any de mihetsiketsika mafy izy ireo ary de efa nanatanteraka fivoriana ihany koa ny tanora tiako Madagasikara any Diego any raha ny faran'ny herinandro teo ary de efa nametraka sady reo mpitarika zany anao fameloma maso ny tanora ihany koa député Géry Randriambolaina ny Tantoliary de efa mitety district sy commune maro izy ireo ary eo azontsika tsy ela zany tatitra avy amin'ireo tanora tiako Madagasikara izany ho an'ny Toliary Fianaratsoa de efa nisy dinika ny fanaovan'ireo mpikatroka tanora team zany atao Fianaratsoa teo satria tamin'ilay team building nataon'ny tanora tiako Madagasikara avy amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara moa zany teny Sambaina tapabolana lasa zay dia nisy ny fameloma maso ihany koa ny tanora tiako Madagasikara any faritra samihafa any de efa mivory ireo solitena zany ho an'izany tanora tiako Madagasikara nahazo an'izany andraikitra zany ary dia hetsika ao anatin'ny fameloma maso ary efa misy programme samihafa zany amin'izay district ao anatin'ny faritany Fianaratsoa mihitsy zany resantsika zany mitovy an'izany Tomasina satria de efa nanao tatitra ho an'ireo birao isa-tsokajiny eo anivon'ny distim zany ireo tanora zay nisolitena tao anatin'izany team building zany ary dia mametrapetraka zany ny lafim-pandaminana sy mipaikady hiatrehana zay fameloma maso zay tena mandeha le izy ary akoatran'izay ny rafitry ny RMDM ihany koa député Géry Randriambolaina satria mbola hijanona avaradrano any raha tsy diso de efa tafapetraka tafajoro ihany koa ny RMDM avaradrano. Ya zay indrindra no anoizatsika ny dinidinika namana faniry ny jeune team ihany koa zany sy ny femme team zany dia efa miaraka ny redynamisation izy ireo dia ho atambatra am'le famaranana zay zany fa marina mihitsy ny lazainao ny hoe ny RMDM avaradrano koa de tiana mampafantatra ny vahoaka navaradrano sy ianareo zay te hiditra ao anatin'izany atao hoe fikambanam-be amin'ny mpanohatra ao anatin'ny RMDM dia misokatra ho anareo zany ny RMDM avaradrano ihany koa zay te anamahatevon-daharana na koa anampy ny birao dia
afaka manantona zany a ny contactan'izy ireo zany a dia tiana no mampafantatra fa azonareo atsona ny tenako a sy ny distima dia mampita anareo a ny contactan'izy ireo ahafahanareo zany a manantona an'ireo birao ny RMDM zay tafatsangan'ireo zay irapaina manokana ary zany rehetrarehetra moa de efa nampahafantarina ny tatitra sy ny atao hoe PV tany amin'ny reo vice président Antananarivo sy tao Belera efa mahafantatra ihany koa ny filohan'ny RMDM président Marc Ravalomanana fa dia mafana fo izy ireo ary efa manao ny asa zay manandrify azy amin'izay atao hoe fikarakarana le birao sy fikarakarana ihany koa zany reo RMDM eny anivon'ny distrika navaratra an'izay. Ny RMDM zay ihany resantsika député Géry Randremolaina satria raha ny fantatra manko tao anatin'le izy zany tena tsy hoe mpikatroka tiako Madagasikara zareo fa tena ivelan'le mpikatroka tiako Madagasikara mihitsy lay ao anatin'izay de mahavelom-bolo any rehetra zay satria reo antoko zay mivondrona ao anatin'ny RMDM isakin'ireo distrika zany de manamafy an'ilay RMDM eny anivon'ny distrika dia mivoaka tsara mihitsy ny sary ao anatin'le fiombonan'ny antoko marobe mivondrona ao anatin'ny RMDM izy fa tsy ho amin'ny antoko tiako Madagasikara irery akory zany rehetrarehetra zany de mahavelom-bolo rehetra zany satria nietsika mifanoherana de miparitaka any amin'ny toerana samy hafa any raha ny vaovao momba an'izay RMDM zay alohan'ny idirantsika aloha hevitra fa député Géry Randremolaina dia amin'ny sabotsy fa 4 volana Desambra izao dia mikasa hanao hetsika zany eo amin'ny kianja finoana Magro ny RMDM anatin'izany lay fanampiana an'ireo namana ny atsimo atsinanana indrindra moa farafangana zany satria dia niarana aitrano mahatsiravina zany ao anatin'ny fokotany Mafasa 1 sy Mafasa 2 zany ka dia hitondra ny tolo-tanana amin'izany ny RMDM ka izy ireo dia mandrindra sy mandama amin'izany hetsika izany fa anao ihany koa zay karazana fiaonana sy fifampiresahana zay ny amin'izay zavatra tokony ho fantatra sy ho tandrifon'ireo mpikatroka ny RMDM samihafa zany de ny amikanja ny finoana Marco no anatanterahana izany fa amarana antsika angamba ny resaka hoe fameloma maso ny antoko tiako Madagasikara ity député Géry Randremolaina raha toka voninamana teknisianao ny afatrafatra fohy avy any président Marc Ravalomanana ny amin'ny redynamisation ity satria président Marc Ravalomanana sy ny birao politika de mametraka hatrany miaraka amin'ireo solombavam-bahoaka moa ianareo solombavam-bahoaka ny amin'ny hoe tena hiteto faritra izany redynamisation izany ary tsy janona amin'ireo distrika sy renivohim-paritany fa hidina hatrany amin'ny commune ary manao fandaminana hatrany amin'ny fokotany de hatreto aloha zany ny mpanara-baovao ny zava-misy hita no resahantsika de ny antoko tiako Madagasikara irery no sangany amin'ny antoko zany amin'izao fotoana zao mametraka amin'izay hoe fitsidiana ny fototra izay député Géry Randremolaina ary midina eny amin'ireo hoe ina moa tena fiantso azy de hoe base na fototra zany amin'ny alalan'ny redynamisation ity mba miezaka manao ihany ny antoko sasany zany de hitantsika moa zany ao no manao an'izay hoe congrès-paritra kely zay ao no manao an'izay hoe fiaonana samihafa eny anivon'ny faritra sy ny hoe faritany zay fa ho an'ny antoko tiako Madagasikara de en couverture nationale manomboka eny anivon'ny fokotany ny comtim ny distim dia mihetsika arak'izay avokoa député Géry Randremolaina mahavelom-bolo zay. Ya, tsara be le ampahafantarana ny olona zany ny zavatra misy marina satria raha araka le teny namana faniry teo de ny tiako Madagasikara zany no anisan'ny manana base ary fa maninona moa manana base ny fotonitsika ary maro anisan'ny hoe base tiako Madagasikara eny anivon'ny fokotany rehetrarehetra eny eny anivon'ny commune rehetrarehetra eny de tsotra be resy lahatra ireo vahoaka malagasy ireo zava-bita amin'ny président Ravalomanana ary na niongana teo amin'ny fitondrana io tamin'ny 2009 dia anisan'ny nampalahelo ny olona satria anisan'ny tena sitraka fampandrosoana ny vahoaka malagasy nyaina tao anatin'izany fandriam-pahalemana zany ary nyaina tao anatin'izany hoe fandrosoana raha teny anivon'ny fampianarana teny anivon'ny atao hoe fananana asa teny anivon'ny rehetrarehetra na ataoko hoe tony resaka telefona sy ny internet tony ara dia tamin'ny andro président Ravalomanana no atao hoe natongavan'izy ireny teto ka zany rehetrarehetra zany dia anisan'ny
atao hoe nanaitra ny olona tamin'ny fotoanandro ary indrindrindrindra hoe tena hoe naresy lahatra ny olona hoe tsy nisy olona navita zavatra teto amin'ny firenena nasoan'ny vahoaka afa-tsy président Ravalomanana. Zay rehetrarehetra zay no antony mbola ananantsika bazy be deaibe eny anivon'ny fokotany sy eny anivon'ny sehatra rehetrarehetra eny namana faniriaka. Zany rehetrarehetra zany no atao hoe mila ho velomina foana zany reo atao hoe bazytsika eny anivon'ny fokotany eny mila tairina izy ireo mila apatsihivina izy ireo mila ihany koa ao anatin'le fameloma maso zay atao am'izao fotoana zao mihitsy dia vonona foana izy ireo namana faniriaka satria zay nandrasan'ireo vahoaka ireo hoe aiza hoaiza indray zany zao ny fomba ietsonan'izy ireo, aiza hoaiza indray zany zao ny fomba anentanan'izy ireo ary zay no efa mila iomanantsika sady satria efa tsy ho ela ny 2023 ao anatin'izay 2023 zay zany de efa militsika efa mijery sady na eny anivo fokotany eny ary amin'ny resaka hoe fisoratana anarana eny amin'ireny lisy fifidianana ireny satria tsika vahoaka malagasy dia mila mandray anjara amin'ny fifidianana na izy ianao dia mila volontsika hifidy satria antony anankiray izay anaovan'ny olona atao hoe familiviliana amin'ireny valim-pifidianana ireny ny tsy fandraisantsika andraikitra indrindrindrindra ihany koa na manafariana hoe tsy fandraisantsika anjara amin'ny fifidianana dia moramora amin'ny olona no manodikodina ny valim-pifidianana zay eritreretina hoe soan'ity firenena ity sy hoe atonga ny olona zay nifidiana tena hoe hitondra an'le firenena marina. Anakatona antsika ny rideau an'izay fameloma masina antokotiky Madagasikara zay député Géry Randrimolaina ity afatra fohy avy any amin'ny filoha Marc Ravalomanana ity satria mandray antsika moa amin'izao fotoana izao zany ny any amin'ny faritra rehetrarehetra any amin'ny alalan'ny MBS any amin'ny faritra fa eo ihany koa izay mijery amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy na ny Facebook zany na ny YouTube dia mandray antsika dia maray antsika dia aleo aloha zany alefantsika ity afatra fohy avy any amin'ny président Marc Ravalomanana ity hoe hiteto faritra ny fameloma maso mba hiomanantsika mba afahantsika ihany koa mandrindra ny fandaharam-potoana samihafa efa milahatra izy ao ohatran'ny embouteillage mihitsy ny fandaharam-potoana ny redynamisation ny antokotiako Madagasikara satria ny fokotany dia 7,000 sy 1 alina na 17,000 ny commune dia 100 sy 1,000 na 1,600 eo eto Madagasikara ary ny distrika dia 7,100 ny faritra 20 sy 30 tsy mampaninona aloha ataontsika 30 ihany aloha zany raha ohatra ka zay nefa hoe nambaran'le fanjakana fa ho avy amin'izany manana ny couverture nationale amin'izany ny antokotiako Madagasikara dia angatantsika namana teknisiana andefa amin'izay afatra fo zay mba hovoarayan'ny ireo mpikatroka rehetra manerina Madagasikara. Le faritra tsy adinona reo kory ho avy zay any amin'ny faritra fa tsy maintsy vitantsika daholo manodidina Madagasikara rehetra manerina Madagasikara rehetra. Zay tsy adino ianareo any amin'ny faritany ary dia nambara ny président Marc Ravalomanana fa dia anisany tsy maintsy anaovana an'izay fitsidiana izay ary dia ho vita lanja lehibe ao anatin'izay mbola tsirim-panantenana zay na ny sombony ao anatin'izany tsirim-panantenana zany ny fiatrehantsika anjany redynamisation na fameloma maso ny antokotiako Madagasikara zay ny amin'iny fa eny atsefatsefany eny raha misy tokony resana ihany député Géry resakitsika rasoara aloha tsika député Géry satria ity koa manahirana amin'izay ty raha ho resahantsika ity ianao tamin'ny tapabolana tamin'ny 3 herinandro lasa zay de niantso hoe tena arotsairangany orana azo atao manao provocation ana orana fa mety zany ary manam-pahaizana amin'izany tsika fa anao zany amina toerana rehetrarehetra rehefa miantona ny olana indrindrandrindra amin'ny vanim-potoana ny fahavaratra tokony ilatsahany io satria mijaly ny tatsaha le tatsaha mijaly député Géry Randrimolaina dia mijaly amin'ny hoe misy rano tokony ampidirina nefa inina tsy ampidirina de teny belanitra teny de nitabataba mihitsy ny tatsaha zany nandritra n'izay hoe feonina tamin'ny braon'ny team commune Kadikely zay ny amin'ny hoe zay de tena tokony hisitraka rano kanefa tsy mahazo rano sitrahana ianao ihany koa dia nitsidika tamin'ny tapabolana anazy eny ny teny am'le maklaniera fa tena karakaina ny tany
minitsy miditra zany na tsy ampidirina ihany koa ny rano a misy antony sy dikany daholo zany rehetrarehetra zany kanefa izy moa zany tamin'io zany de hoe rehefa niantsontsika eo provoqué io fa azo provoqué zany mba hirotsaka ny orana mba hiaina kely ny tambariny tatsaha aleo hiditra ny rano a de niditra iny na izany zany any anatin'lay fokotany Belanitra zay misy tanàna be mamboly vary zany ho antsika eto Antananarivo renivohitra sy manodidina ny avaradrano sady mamboly legioma dia 10,000 isan-taona no takina ho an'ireo tatsaha zany ny apipano mitaky izany de nefa tsisy rano tafiditra mbola ady hevitra zany ary mbola horesahantsika zany de pitejery rotsaka ny orana. Ya izy moa dia marina teneninao fa tena nanao antso avo mihitsy ny tena eto amin'ny fandarana miara-manonja hoe tsy faniliana na ifamezantsiny fa zay tompony andraikitra tokony andreny andraikiny ary indrindrandrindra tokony anatanteraka zay filan'ny vahoaka zay ianao rehefa amin'ny fitondrana io isaoran'Andriamanitra moa zany androsaka soamatsara ny orana ary izay ny zavatra tena ilaina dia faly leo tatsaha faly ihany koa ny olombelona rehetrarehetra satria tena ilaina ny orana indrindrindra ho an'ny zavaboarin'Andriamanitra rehetrarehetra ary dia miazakazaka ireo tatsaha ireo amin'ny resaka atao hoe fambolena fidinana eny an-tsaha miomana amin'ny fanetsahana sy ny voly legioma rehetrarehetra zava-dehibe zany raha ho an'ny distrika Navaradrano ary efa nilesahanao teo moa fa anisan'ny mampalahelo ary mbola hitodika manokana any amin'ny ampipany tenako amin'izay zavatra zay dia na eny fitarainana be dehibe tamin'ireo tatsaha zay atao hoe mpisehitra ao amin'ny fambolena amin'ny faritry laniera iny eo ihany koa ireo atao hoe mikarakara ny resaka rano amin'iny faritra laniera rehetrarehetra iny manomboka aty Soavimasoandro izy zany mipakatra ny Ambohimangarova any mandalo Sabotsinamena Belanitra sy iny Anosy Avaratra iny zany ny zavatra miseho zany dia takina voly ireo tatsaha ireo amin'ny resaka hoe fampidirana rano dia rehefa voataky ireo voly ireo isan-taona dia nieritreretina zany de hoe mba voaiketina ikarakarana na anaovana curage an'iny tatadrano ihany koa eo ihany koa ny hoe mety anaovana ihany koa ny fampidirana rano zay manomboka taty Tanjombato makany Ambohimangarova mialatsiny ny zavatra misy nefa dia tsy misy zay fikarakarana zay ary anisan'ny nametram-panontaniana moa hoe tena inina fananina ve député ozy ireo olona reo ny tsy ampidirana an'le rano ity amin'ity tambara ity satria na eno zay ary mafantatra zay satria ireo olona koa zany dia nanatsara an'io tany le makilanery io foana amin'izao fotoan'izao nefa zany anoratra an'ireo tany ireo amin'ireo vahoaka ireo zany zareo ireo vahoaka ireo niombona hoe andao tsika hitambatra amin'izay anoratra an'ireo tany renitsariny ireo amin'ny anaran'ny zareo dia akory ny atairan'izy ireo fa dia efa misokatra amin'ny anarana karana efa misokatra amin'ny anarana société karana anankiray zany ilay makilanera rehetrarehetra iny dia niantso vonjeo zareo ary nidina teny eo amin'ny 30 hektara mahery eo izay député eo amin'ny 50 hektara eo zany total io zany hoe 60 hektara moa filazandry zareo dia eo amin'ny 50 hektara eo zany no atao hoe fa misokatra amin'io société karana orinasa karana io zany de zay rehetrarehetra zay zany no anisany hoe mametram-panontaniana ary ohatrany hoe mifameno amin'le tsy ampidirana ranontsony eny amin'le tanimbary satria raha mbola mamboly vary eo amin'io tanimbary io zany le tatsaha ireo dia mety ho sarotra ny analan'izy ireo zay le afetsena zay sy le telo-dratsy manahirana zany ao anatin'le izy namana faniry ary ny zava-dozo ao anatin'le izy de ny hoe hoaiza daholo ndray zany reo vahoaka tatsaha rehetrarehetra zay mamboly tamin'iny le makilanira rehetrarehetra iny zany hoe amin'ny Belanitra iny zany ao anatin'izay iny namehana andidina sy ny andalan'ombo rehetrarehetra iny any voafehy ao anatin'izay atao hoe efa lasan'ny zala zay zany io tany io ka zay eo ihany fa le antony tsy ampidirana an'io rano io dia ohatrany hoe mifandraika amin'le zavatra misy zany amin'izao fotoan'izao ka ny zavatra tena mampalahelo izy dia ireo olona zay atao hoe lasa tompon'le tany manana an'le titre zany amin'izao fotoan'izao dia olona tsy nanajary na hoe mba nanao fanjariana tamin'ny tany iny zany ka izay rehetrarehetra zay no hoe rehefa inona moa zany ny vahoaka malagasy no afaka misitraka ny tany zay jariny namana faniry de rehefa inona izy ireo no tsy afaka misitraka le tany zay jariny io zany satria raha tena lalàna velona tamin'ny tany sy firenena dia zay nanajary an'ireny tany ireny no tokony afaka
mangataka an'izy ireny zany a eny anivon'ny domaine eny anivon'ny fanjakana ihany koa tsy zay nefa ny zavatra misy am'izao fotoana zao ka zay rehetrarehetra zay mbola ho resahantsika lavabe eto mba fotoana mampety azy fa mbola eo ampangalana tanteraka ny atao hoe vaovao rehetrarehetra momba n'io resaka fangalarana tany io zany tenako ary tiako ihany koa mampafantatra eto ny tenako moa dia ao anatin'ny commission d'enquête parlementaire zany a aonao fanadihadiana manokana amin'ny solombavambahoaka zany amin'ny resaka fananantany velombelona eto Madagasikara io zany de ireo zavatra koa zany a tsy maintsy hoentina ao anivon'ny firony efa antota-taratasy zany mety efa ampelantanan'ny commission député raha ny fantako aloha zany zao a eo amin'ny anankitelo zao nefa eo ampandiniana anazy zany zay zao de atoato moa zany a tsy maintsy isy fampiatsona reo tompona andraikitra zay hoe sy le hoe olona voaroroy zany a na voakasia amin'ny resaka io zany anisan'izany zany io resaka tanandrano voalohany ao de mitoarak'izay moa zany misy koa zany any amin'ny faritany fa eo ampandaminana le hoe mandeha ny tanandrano voalohany de ity manaraka de ity manaraka de na izany naty zany ara izahay koa de efa manomana programme ihany koa zany anao descente sur terrain mihitsy satria tsy maintsy midina ny fotony zay mba hahafahany mahafantatra marina zany ny tena zavatra misy ihany koa namana faniry fa hoentiny eto amin'ny aina manjery eto moa zany amin'ny fotoana zay hoe ahafahantsika tena hoe mahazo vaovao mafeno zany amin'ny resaka atitany io zany eto Madagasikara zany fa mbola ao anatin'ny embolana moa zany zay no fotoana tena hoe anaovanay ny zavatra io zany dia misy matoka fa tokony sitraka n'ireny tany zay nijariny ireny ny vahoaka malagasy rehetrarehetra inona zany no mety hoe vaolona mamaika avy any amin'ny député Géry Randriambolaina zany satria valala voatango le tatsahy misahirana mihitsy le tena malagasy tompo-tany io zany te hamokatra sy tena ny asa teo amin'le tany ary mahay mamokatra le malagasy satria in'le maklanier iny tsika anisany niara-dalina taminao teny ny tena koa de hoe mamatsy legioma Antananarivo reny vohatra ty any Andravoahangy na Motana sy ny sisa ny any Atsimondrango koa ohatran'izany manana ny anazy zareo de ny faritany rehetrarehetra iny nakadina andrina reny koa mamatsy ny Ambohimanambola Masindray mamatsy ny any faritany rehetrarehetra any de inona zany vaolona mamaika aloha zany satria tsy tokony andriandry anandraha raha koa ny tatsaha député Géry Randriambolaina raha manokana zany de manitana le tatsaha foana hoe voleo jary foana le taninareo nareo ny tompon'io ary raha misy olona mieritreritra sady hoe analanareo amin'izany tany zany de afaka miantso ny tenako nareo afaka manao antsoavy ihany koa nareo amin'izay tompona andraikitra ny mpitandro filaminana mba anakana an'ireo olon'ireo aloha zany tsy hiditra eny amin'ireny toerana ireny zany fa mbola toerana mbola ametraram-panana fanontaniana izy ireny toerana mbola tena hoe anaovana fanadihadiana ihany koa satria raha zao ny zavatra mahazo ny vahoaka malagasy na manafaniry de tena tsy rariny satria zany vahoaka malagasy zany de tena hoe tokony hisitraka ny tany mihitsy amin'ny malagasy anazy dia zay no atao hoe atao fanetanana an'ireo vahoaka zay anjadinindreo ary zavatra misy amin'izao fotoana zao de na Ambohimanambola koa de tratran'io iny Masindray iny koa de efa tratran'io fa mbola miandry le zavatra tena vaovao tena marina moa ny tenako zany ary efa niona tamin'ireo olona rehetrarehetra ihany koa ny tenako sy ny député namana dia akile lasaiko teo hoentina sy ampahafantarina amintsika rehetrarehetra eny moa zany reo atao hoe olana amin'ny resaka fananantany reo député Géry etrony indraindray matahotra miditra birao koa ny tatsaha nefa nisy antso nataonao amin'le hoe ho an'izay mamboly amina toerana zay mbola itsika rehetrarehetra de ndana tsiditsidiny domaine ny topo afara jerijerevo tsara ny tanitsika fa so de efa voavadika ry zalahy misy dikany lehibe ngamby ny teninao iny marina mihitsy zay teneninao zay satria tsy mamenatra amin'ny tenan'izany fa nareo mpiasa ny fananantany arenge de misy miraitsykombakomby eo ihany koa ny atao hoe tena hoe misy voatery ihany koa izy ireo de tsy maintsy ihany koa tsy sitrapolona izy fa noho ny hoe asa sy hoe misy olona mibaika avy any ambony de tsy maintsy ihany koa zany izy ireo manao an'izay zavatra hoe baika omenana azy zay ka ho anareo tatsahana hoe le olona tsy afaka na matahotra miditra birao tena mandehana de jereo iny fotony zay raha ohatra ka tsy vitanareo afaka manantona nareo afaka manantona ny tenako nareo de afaka manampy anareo amin'ny solombavambahoaka nareo dia afaka manampy ny rehetrarehetra zany ny tenako amin'izay fiarovana amin'ny vahoaka zay indrindra eny anivon'ity resaka hoe fananantany ity namana faniry eny ary ninina tsy maintsy nyresahana moa zay resaka fananantany zay satria tena olana ny vahoaka marobe izy ity ary de tena
marobe zay ny noho ny sofina na te Atsimorano na Avaradrano na Antananarivo renivohitra any andrefa ny arivo ihany koa any Atsinanana any de asaika efa lasa de mahasosotra mandreraka député Jery tsy hoe fahakalana le izy na sahala am'zany fa de borisatroka ny karana daholo zany presque de miverimberina anarana orinasa no miverimberina ao anatin'le izy de zay no tsy maintsy hoe ijoroana tahaka zao ary zany rehetrarehetra zany mamelombelona n'le fitiavan-tandrazana eo amintsika satria mbola hanaovantsika fanadihadiana manokana mihitsy ny ty resaka ty ny amin'ny hoe tena nahasarotin'ny mpanjakany zany tany zany ary tena nijoroany mihitsy zany tany zany indrindra ny fanjakana saika amin'ny akabiany teto Kibony Merina de niorina teny Avaradrano de saripady mihitsy ny zany fiarovana ny tany zany ka io tsy ny hoe ny teny Avaradrano rery fa na ny tetya Atsimondrano aza zany de nahasarotiny azy ireo mihitsy zany ary izay noho ny sasarany fanjakana mpanjaka teo aloha zay nanatatatra an'lay be tsy mitatatra iny lava be iny fantatsy député Jery tsara mihitsy ny tantaran'izany be tsy mitatatra any iny le maka rehetrarehetra manodidina aty Atsimondrano iny de misy fanamboarana lakan-drano lehibe mihitsy zany inona ny antony de hoe mba hahafahan'le taranaka aty aoriana misetraka izany de tonga de verenantsika le adefitra député Jery nirotsaka ary ny orana nandritry ny herinandro iny de nitony tamin'ny faran'ny herinandro amin'ny akabeany falosahirana satria niditra ny rano eny ambanivohitra efa misy manetsa tazantsika teny amin'ny lalina samihafa nandehanantsika teny manaroatra manetsa zany tatsaha zany fa ankoatran'izay tena andrasana koa zany ilay fandaminana ny rano avy amin'ny apipa satria ny apipa no anisany ina moa zany foibe anankiray mandrindra ny rano zay ahafahana ny rehetra misitraka amin'izany rano io zany fa na izany aza de fa député Jery Randremboulaina de ho alefantsika eto amin'izay ny sary mikasika an'le kianja be ny Mahamasina iny dia dibo zany ny kianjan'ny Mahamasina dia ho alefantsika aloha zany ny sary dia hitondrantsika ny lafim-panadihadiana samihafa satria zany rehetra zany dia vokatra ilay hoe tsy fahaiza mitatana tsy fahaizana manao fandaminana vokatra le fanotofana zay za rehefa tena baranany ho any Antananarivo renivohitra sy ho any am'le maka samihafa eny de tsika moa miteny foana hoe lasa misy mahazo tombotsoa am'le resaka fanotofana dia tahaka izao ny voka-dratsiny rehefa tsy voadinika de arahantsika zany ny sary zay nosotomina tanatin'ilay mpikirakira tambajotra zany ity sary hitantsika zay ao anatin'ilay kianja manara-penitra tompoko lasy tompoko vavy io hitantsika amin'ny sary io dia nisy an'ilay foara ekonomika ny faritra 13 dia misy manao fampiratiana ao zany misy manao varotra ao de hitantsika tena ao ambaniny efa miditra ao anatin'le kianja be mihitsy zany raha ohatra zany mitoy kelikely io eto moa zany de mbola mipetraka amin'ny fantaniny ny kianja be le tena terrain tratra ny rano ve sa tsy tratra eo zany satria tsy misy tafo zany ny kianja be ny Mahamasina io de efa nitenenina foana moa zany hoe ity ve raha 77 millions de dollars député Jery Randremboulaina tsy mendrika tokony hisy tafo ve satria zany manara-penitra any amin'ireny kianja lehibe samihafa hitantsika maneran-tany reny de tsy azotsika valiny mihitsy zany hatramin'izao 77 millions de dollars zany de vola tsy toko tsy forohany zany kanefa dia sahala am'izao le kianja manara-penitra lay nitokana ny fanjakana tamin'ny faharoa amin'ny volana septambra teo député Jery Randremboulaina ary dia sakodiavana tena sahiran-tsaina ary miasa saina ny vahoaka hoe ity ve le tena nandaniana ny volan'ny malagasy ity ve le tena manara-penitra mety amin'ny malagasy fa niezaka ihany zany ny tena député Jery nijery ny document sy ny arsiva tany ivelany rehetra mikasika amina kianja manara-penitra de tsy nahita kianja ohatr'izao ity zany dia ity no kianja manara-penitra dibo-drano indrindra eran'ny Afrika na tsy fantatro na ty amin'ny ranomasimbe indiana tsy mbola nahita ohatr'izao tsika de sady mahamenatra lizy no mitafenatra sy fahafambaraka ihany tokoa zany rehetrarehetra député Jery marina zany na manafaniry satria raha ny zavatra hita tamin'ny sary teo de anisan'ny mamenatra hoe kianja mbola tsy tena nampiasaina akory ary nany atao hoe ny vola zay nentina andoavana amin'ny facture amin'ny orinasa nanao azy raha dia rahantsika nahita teny fa nampimenimenina tokoa tsy fantatro noho ny antony ahoana tsy dia antsika lalina ave moa zay zavatra io fa dia zavatra azo resahana amin'ny zavatra io tsy de tsy hoe le kianja manara-penitra na le tsy manara-penitra ihany koa fa le foto-drafitra asa mihitsy
ny hoe ahoana ny fomba nanamboarana azy a indrindrandrindra ihany ko am'le resaka rano moa resahantsika eto a dia atao hoe anisan'le évacuation na rano zay atao hoe ndraiketin'ny ampipa ihany koa raha naty amin'ny resaka fifezana ny rano eto Antananarivo a dia anisan'ny mampametram-panontaniana satria ny ampipa zany dia atao hoe manana teti-bola manokana entina tena ikarakarana zany sy fihezana ny rano eto eto Antananarivo zany sy manodidina dia anisan'ny mametram-panontaniana satria raha ny zavatra nisahantsika teo aloha teo dia tsy mahafeno ny filan'ny vahoaka malagasy le fomba fitantanana an'le rano zany. Eo ihany koa zany ny resaka rano ampiasain'ny jirama ao anatin'iny ihany koa satria iny tiopi iny koa dia anisan'ny atao hoe fitantan'ny ampipa dia eo ihany koa nefa ny fampiasan'ny jirama ny resaka renirano tiopi iny zany amin'ny resaka rano fisotro madio zany dia zany retraretra zany no anisan'ny hoe ahoana ny fomba nentina nanatanterahana le fotodrafitrasa ahoana ny fomba netudena le resaka hoe évacuation na rano ihany koa zany satria zavatra mamenatra araka ny lazaintsika teo na manafaniry hoe zavatra vaovao be nefa dia fa eritreretina ihany koa zany zao ny anaovana hoe anaovana réparation sahady amin'ny resaka hoe ahoana indray zany no anaovana évacuation na rano satria dia fanariana ny rano kely iny zany no nisy de tena hoe atao hoe tena dobo-drano le mamasina zany ka mametram-panontaniana amin'ny atao hoe tompona andraikitra ny vatana angamba antsika na manafaniry satria raha ohatra zao zany fotodrafitrasa iainan'ny malagasy a dia atao hoe reny zavatra fotodrafitrasa rehetrarehetra zay eritreretina hoe manara-penitra dia mety tsy aharitra izy ireny ary mety tsy ho ampiasaina akory ary zany de efa ahitana fahasimbana dia tokony heritreritra zany ny tompona andraikitra ny vatana. Ny rehefa manao tsenan'asa lehibe tahaka ireny moa zany de pitejery ampahafantaritsika amin'ny mpiaino sy ny mpijery any de hoe tsy maintsy misy ny étude de marché zany na hoe fanadihadiana ny tsenam-barotra zay ho atao mialohan'ny hanatanterahana an'izay asa ho atao eo amina toerana anankiray zany de misy ihany koa rehefa misy ny fanitarana fotodrafitrasa lehibe ohatran'ireny dia tsy maintsy misy ihany koa ny fanadihadiana amin'ny lafiny ara-tontolo iaina io le hoe impact environnemental zany de iny nefa satria ny tena dinihana anatin'iny zany de hoe lay fomba famoahana an'le rano ny tsisian'ny fiatraikany eo amin'ny lafiny manodidina rehetrarehetra sy voakasika ao anatin'izay fanaovana fotodrafitrasa izay. De aka ohatra tsotra zany tsika hoe rehefa misy ny remblai na ny fanotofana tany atao dia tsy maintsy misy izany zay hoe fanadihadiana zay hoe aiza ny famoahana an'ilay rano zay mety mandalo amin'iny toerana iny de ohatrohatran'izao zany zavatra nandrasany rehetra hoe efa voadinika ve ny fanaovana amin'izay hoe tsenan'asa lehibe ho amin'ny fanaovana an'le kianja manara-penitra zay manko no nahatonga ny rehetra ny teny foana hoe lay manara-penitra resan'le fitondram-panjakana tena manara-penitra tokoa ve arak'izay resan'izay satria tsy voasambany de pitejery no nahay manara-penitra tsika nefa ny sekoly manara-penitra de mitete ny tafony zany ao anatiny de tafiditry ny rano tateraka ao anatin'izay de misy ihany koa reny birao sy sekoly ireny mitritra be ny rindrina zany ao anatin'ilay hoe manara-penitra de io moa zany zao kianjan'ny barea zany zao ny hitantsika amin'izao fotoana zao dibo-drano tanteraka nefa zany zavatra tena tokony ho fantatra zany ary zay le hoe tsy ampy ve le fandalinana sy fanadihadiana nataon'ny fitondram-panjakana aloha voalohany indrindra satria ny tompon'ny toerana ny commune ny fitondram-panjakana no tompon'ny asa ihany koa mampanao ny asa satria izy no voalaza zany fa hoe namoaka vola io moa adevitra be misy tam'izany amin'ny fanjakana madidio fa tsisy idiran'ny fifasin'ny kafy io de iny zany le izy any amin'ny fanjakana ny lamosina ao anatin'izao sy lay orinasa zay nahazo an'le tsena de ny CSCOD zany zay misy antokonasa 9 na loha 9 ao anatin'izany rehetrarehetra zany de tokony ho fantatry ny rehetra hoe anaty kovetany le kianja be ny mamasina de pitejerirany rembolany satria fantatry ny rehetra tsara fa misy toerana avo zany manamorona ny kianja be mamasina ny toerana avo resantsika de ampamarinana mamasina ambohipotsy
atia Ambojanary Aparibe rehetrarehetra iny mahazo aty Fort Voarancy rehetrarehetra ty de zay toerana ambony zay zany de makaizany rano tsy maintsy enjera aty amin'ny faritra ambany rano ary de efa hitany rehetra zany nandritry ny tranga nisy teto Antananarivo renivohitra isak'izay fahavaratra hoe dia difotra tambarinandrina difotra tatia Anosy taty na taty Ampefilo taty de rehefa ny tranga zany rehetrarehetra zany de tokony efo mailo zany lay fitondram-panjakana sy lay orinasa zay nahazo an'le tsena ao anatin'izao fa rehefa miseho le izy député Jerry de mbola tsy nahazo version officielle moa zany tsika fa lay page zay manohana an'le fitondrana zany de nyresany de hoe efa manara-penitra le fivoahan'ny rano ao anatiny fa le ety ivelany no manary rano mampiditra zany am'tsofoka any de hoe zany anie de tokony voadinika atao anatin'le $7 zany anie de efa tokony dinihana atao anatin'lay tsenanasa avokoa satria hoe tsy maintsy enjera eny amin'iny faritra ambany iny daholo ny rano rehetrarehetra raha ohatra nanao an'le colisée ny fitondram-panjakana de nisy impacta ihany koa zany eo amin'ny lafiny araky ny tontolo iainana de efa tokony voadinika zany satria efa faritra nananganana saina mena iny faritra ambony rehetra iny député Jerry Randriambolainy dikan'izany efa be ny fiotsahana teny betsaka ihany koa ny tsy fahazakana zavatra mavesatra de tety ambany tokony anaraka amin'izany rehetrarehetra zany hoe menjera ty ambany ny rano avy eny ambony zany de eo aloha zany rehetrarehetra zany tena mitaky enatra sy fahafahambaraka le kianja satria akoatran'le hoe mbola tsy nahazombokatra tsara satria mbola resy aloha mibetsaka amin'izao fotoana izao député Jerry Randriambolaina dia eo ihany koa tsy mbola fandoavana vola ara-dalàna de nampimenimenina ny sinoa andrasantsika rapito zany ho voaefa ve ny sinoa sa tsy voaefa de eo koa zany le hoe dibo-drano le kianja zay resantsika de lasa ny saina sy ny eritreritra Jerry hoe inona tokoa moa zany na maika an'le fitondram-panjakana tsy maintsy nanamboatra an'le kianja ao anatin'le hoe maika sy ny lahara-pahamena zany ho an'ny vahoaka zany aleo lavitra ny jery an'le kianja be ny Mahamasina teo aloha de no atsaraina fotsiny le kianja zay nylazaina fa mampimenimenina am'mpanao gazety tsy nahazoantsika sazy tany am'kafy io hoe kianja fambolena vomanga sy mangazo ohatrohatry zay manko le fomba nyresan'le mpanao gazety raisam-pirenena azy hoe tena kianja fambolena kianja vomanga sy mangazo le izy fa aleo lavitra ny eritreritra an'izay hoe io le kianja de azo ny exploitena tsara de namboarina tsy nandanina $77 millions député Jerry Randriambolaina fa mba nahazona voka satria tsy mbola nisy teo amin'ny kianja mitantara Mahamasina akoatran'le hoe le piste le kianja be iny no tsaroantsika tsara tamin'ny fiainana tamin'ny Côte d'Ivoire angamba izay sa Nigeria rakotra rano de nisy niazakazaka nandresitsika tamin'izay de mividy do repon zay ny nantsifanany le rano fa mbola tsy voatsika le rano satria avy be ny olona tamin'izay fa rehefa naverina teny amin'ny kianjana Lalby lay lalao baolina kitra de resy tampoka indray zany tsika tamin'izay de samy nakalesy nandrehetra hoe le kianja ny tokony amboarina de atsarainy fa manodidina an'le kianja azo atao no manao ny fandaminana azy mba hitombo ity moa zany de tena ohatran'iny kitiana ary nandanina $77 millions $7.7 nefa iny ny vokatra azo amin'le kianja député le fanontaniana apetraka ao taty amiko moa namana ve tsy voavaliko satria zaro ny eritreritra nanamboatra an'izy io no atao hoe tokony amaly an'izay satria hoe inona ny tokony ny eritreretina nanaovana ny kianja vaovao io zany fa tsy le taloha no natsaraina ho anahy manokana dia mbona-kevitra le fanatsarana le teo aloha satria raha ny zavatra iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ny namana faniry raha vola be lanina amin'ireny kianja manara-penitra reny mety havitana sosialim-bahoaka tsy toko tsy foroany ary na mety havitana famoronana asa ihany koa ary ho an'ireo vahoaka zay ataontsika hoe tsy manana asa amin'izao fotoana izao ka le foto-drafitrasa ohatra reny atao hoe famendemendesana fotsiny atao hoe fizaozahoana fotsiny ihany koa ny eritreretina nanaovana an'izy ireny kanefa dia tsy voahevitra tsara zany le foto-drafitrasa dia reny ny efa rany eo ihany koa ny mety hoe resaka kitrano an-trano na hoe namanamana no mena manao an'izy ireny dia tsy de misy loatra le fanaraha-maso na le atao hoe tena hoe fijerevana manokana le foto-drafitrasa mba tena hoe foto-drafitrasa manara-penitra araka le tena filazana azy dia mety zay koa namana faniry no atao hoe mety mahatonga izay atao hoe tsy fahombiazana na tsy fitezana amin'ireny kianja manara-penitra sy ireo atao hoe foto-drafitrasa manara-penitra zay atao amin'izao fotoana izao namana faniry raha ohatra moa zany kajentsika le izy député Jerry Randriambolaina de
308 milliards d'ariary lay tetibidin'lay kianja zany 308 milliards d'ariary na 1540 milliards de FMG. Iny zany le kianja iny le volanao voaka malagasy 1540 milliards de FMG. lasa rano iny le izy iny ary tena mahamenatra iny sary rehetra rintsy iny de miparitaka eny amin'ny tambajotra ary hitan'izao tontolo zao de tsy maintsy hitany kafo iny lefa nazo homologation hono tamin'ny volana septambra teo ny natezitra amin'ny filohan'ny repoblika hoe tena zao tsika nazo kianja tsara otokana na hoaseho de iny tsy maintsy hitany FIFA ihany koa de dikan'izay zany tsy voafalitra manko ny toerana hanaovana sy ny fotoana hanaovana lalao iraisam-pirenena eto Madagasikara ka raha sanatriny zany fanandrify amin'ny vanim-potoana fahavalitra depute Jerry Andriambolaina dia anisan'ny hosasahirana zany tsika ny tany barika 5 ihany koa de efa nisy fotoana ohatran'izany le izy indray de eo indray zany le tsy fanajana le fotodrafitrasa fa efa nisy fotoana trangazavatra ohatran'izany ka io zany depute Jerry 1540 milliards de FMG lasa rano araka ny fomba fitenana azy amaraparantsika depute Jerry Andriambolaina andrain'ny depute Alain Ratsimbazafy tsika amin'ny tenantsika an'izay adevitra rehetra zay sady anaovanao veloma ihany koa ny mpijery antsika ho amin'ny fotoana manaraka indray. Ya misaotra betsaka namana fanindra amin'ny fitenenana ho anahy manokana moa zany de tiako foana no mampatsiahy hoe ho an'ny mpitondra fanjakana zay misy amin'izao fotoana zao na ho an'izay mbola ho avy eo dia vahoaka ny tsaratsika rehetrarehetra ary rehefa anao hoe anao ny eo amin'ny fitondrana de tokony mieritreritra ianao hoe ianao ve ho tafapetraka amin'izao firenena zao ka sanatria ka tezeram-bahoaka ny ilanao eo zany rehetrarehetra zany no mila eritreretintsika mpitondra ny hoe tokony mba zavatra soa sy mahasoa an'ny vahoaka no apetraka mapetraka tatsaratsara amin'ny fotoana rehetrarehetra zay hita tananao an-tany sy ny firenena satria raha zay no mipetraka dia na ny vahoaka raha mbola miantso anao foana mipetraha foana ianao fa mety aminay zany rehetrarehetra zany tokony eritreretan'ny mpitondra fanjakana zay misy amin'izao fotoana zao ary zay anisan'le mireferendako ary am'le tenitsika teo aloha hoe mahatonga an'le baziny tiako Madagasikara be deaibe sy mafana foa dia ny fahitany ny zavatra nentin'ny filoha Marc Ravalomanana teto amin'ity firenentsika ity ka anjarany rehetrarehetra mieritreritra fa raha ny zavatra misy amin'izao fotoana zao dia atao hoe atezeram-bahoaka no hita raha reny zavatra nisy tamin'ny asabotsy ireny na manafanitra fa dia mbola hitantsika eo moa zany atao hoe ady hevitra manaraka amin'ny resaka kianja mibarea iny sy ireo fotodrafitrasa manara-penitra eto amin'ny tany sy ny firenen'ireo fa dia tapitra moa ny fotoana zay atao hoe andraisako fitenenana na manafanitra fa dia mametraka ny mandram-peona sy mandram-pitafa indray ho an'ny vahoaka malagasy zay nanaraka ny fandarana miara-manonja ny alataka amin'ny tenako fa dia mandram-peona sy mandram-piresaka indray tompoka. Oraray mihitsy tsika no niaraka tamin'ny depute Jerry Andriambolaina tao anatin'izay adevitra izay ary zay no mahafinaritra satria ho an'ny tiako Madagasikara ny solombavim-bahoaka koa nge zay mivoaka ray babany avokoa zany ary dia manan-kevitra manam-pijoroana ary dia ianareo zany any amin'izay toerana rehetra zany ateriko ihany ilay fanazavana nentin'ny depute Jerry Andriambolaina teo zany resaka ady tany indrindra ho anavaradrany sy manodidina dia aza misalasala zany miantso miresaka ary tsy sarotra tonona koa nge ny depute tiako Madagasikara azo sakana eny amin'ny lalana rehetrarehetra eny manao audience publique manao activité rehetrarehetra ary dia zay mahadepute an'ity mazo hoe tena nampianary ny filoha Marc Ravalomanana mihitsy iosina hifandray ary efa hifanao soa any vahoaka malagasy de zay ny tenentsika teo hoe tsy sarotra tonondreo ary tsy sarotra tadiavina azo dondonondreo amin'izay fotoana zay tiatsika atongavana any amin'izy ireo. Depute Jerry Andriambolaina zay ndresaka tamintsika zay fa efa eto akaiketo ihany koa depute Alain Ratsimbazafy mino fa tsy tratra ny orana ianao maly satria de mbola dafety be teny Atsimorano teny teny amina Adomby depute Alain Ratsimbazafy tsy de tena hoe omby kely fa tena omby ngezangeza ihany no natolotra ao zany ho an'ny mpanao famaranana ny taranja rugby omaly teny Atsimorano teny de niaraka tamin'ny ekipa rehetra akoatran'izay ny hetsika fameloma maso de tonga somatsara eto indray tsika amin'izao fotoana zao nanahoana aloha ny ambiance omaly sady miarahaba depute Alain Ratsimbazafy.
ia miarabanao namana faniry ary manatitra ihany koa ny araba finaritra ho antsika voaka izay manaraka ny fandarana miara-manonja amin'ity maraina ity ary kompatanana ho an'ny mpikatroka atiky Madagasikara ao anatin'izany distrika n'Antananarivo Atsimondrano zany indrindra ho an'ny vahoaka izay nanaraka ny ady baolina kitra famaranana omaly tetsy amin'ny kianja Makoro Tanjombato izay natrehantsika rugby moa zany izy io fa tsy baolina lavalava maromaro koa alao famaranana izay nandraisan'ireo ekipa tamina commune maromaro tato anatina Atsimondrano ary misy ihany koa ara ny ivelan'ny distrika Antananarivo Atsimondrano izay atao hoe misehatra ao anatin'ity lalao baolina lavalava ity dia nataontsika ny famaranana omaly ary ny ekipa avy eo amin'ny commune Tanjombato sy ny ekipa avany amin'ny distrika Anambohitra Atrimo mihitsy no nanao an'izay famaranana zay teo amin'ny sokajy lehilahy zany dia nafinaritra namana faniry ny teny ary maro dia maro ny olona no liana ao anatin'izay hoe lalao baolina lavalava zay ary tao anatin'ny filaminana ihany koa no natrehana ny lalao famaranana eto moa zany dia arabaina manokana ireo club anankiroa izay tonga teo amin'ny famaranana ary tsambaka amin'izany moa ny Dragon Rouge izay avy eo Tanjombato nandrombaka ny fandresena tamin'izay lalao baolina lavalava zay hatramin'izay moa ny tenako dia ny roso foana tamin'ny fanohanana ny tanora tamin'ny lafiny maro zany anisan'ny ity sehatra ny fanatanjahantena ity marina tokoa nisy ny fanoloran'ny tenako an'izay loka omby zay teny amin'io lalao zay natrehana omaly io ary tsy ho ela ihany koa amin'ny alahady ho avy zao dia isy ny lalao famaranana baolina kitra izay any amin'ny commune Ambohidrapeto izay anasana ny maro ihany koa zany izay amin'ny kianja baolina kitra Ambohidrapeto tsika amin'ny alahady ho avy zao tolakandro hiatrika ny famaranana izay hiadina ihany koa ny loka omby zany izay atolotra ny solombavam-bahoaka amin'izany lalao zany na izany atsana nefa dia atao anatin'ny Antananarivo Atsimondrano araka ny resana teo dia midadasika dia midadasika zany district zany ka nisy ny atao hoe fizarana amin'izay lafy ny fandraisana anjara amina lalao samy hafa zay ka somary miverina kely aty amin'ny kianja Tanjombato indray tsika amin'ny fa 7 ny volana Desambra ho avy zao hiatrehantsika indray zany ny baolina kitra famaranana izay nandraisan'ny ireo club amina commune maro izay taty amin'ny tapany atsimo atsinanana aty zany no nandray anjara amin'izay lalao zay fa le any Ambohidrapeto kosa izay niresahantsika teo dia amin'iny faritra Itosy sy ny manodidina iny no tena commune nandray anjara tao anatin'izay lalao zay ezahantsika foana moa zany ny mitondra sady fialamboly no fanatanjahantena ary fitarihana n'ireo tanorantsika ireo tian'izany fanatanjahantena zany no atao ary mampivondrona miseho ilay endriky ny hoe fifankatiavana sy ny fihavanana eo amin'ny samy tanora ary ametraka an'izay lanjan'ny fanatanjahantena zay tsika ao amin'izay fanabeazana ny tanora zay anisan'ny anjara brika entin'ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafy dia tozay sy tozay ny makasika ny lafiny fanatanjahantena fa ny amin'ny lafiny redynamisation indray namana faniry dia maro moa nefa nambara teto makasika ny efa firisona tamin'izay lafiny fameloma maso zay fa tsy ho ela dia amin'ny fa 20 ny volana Desambra ho avy zao dia tonga amin'ny fotoana fanaovana an'izay redynamisation zay na ny fameloma maso zay tsika ao amin'ny commune alakamisy ny Fenorivo raha toka nisy ny fanomanana an'izany herinandro vitsivitsy zay dia amin'io fa 20 ny volana Desambra io zany andro asabotsy io izay mbola ho ampitaina eto ihany moa zany ny toerana izay hanaovantsika an'izay fameloma maso ny atoko zay any amin'ny commune alakamisy ny Fenorivo zay ny hoe namana faniry fa maro moa ny loha-hevitra izay tiantsika asianao ifampizarana tamin'ity andro an'io ity ary isorana manokana moa ianareo mirahalahy izay efa nanokatra zany dia ny solombavam-bahoaka avy etsy
distrika Navaradrano Andriamatoa Andriambolaina ary ny namana faniry zay efa mitondra fanehon-kevitra maro zay tsara ifampizarana amintsika vaoaka zay manaraka ny fandarana. Eny ary miezaka ny mitondra vaovaotsika depute Ianay Ratsimazafy mikasika ny raharaha vonambinina zany satria fatatsika moa zany fa mivoaka an'io lay didy-pitsarana de raha ny vaovao voaraintsika zany amin'izao fotoan'izao dia voasazy andohonitra ray tapitrisa ariary izy amin'ny fanjakana noho zay voalaza fa hoe nanala baraka ny fitondram-panjakana zay raha izay mifanazavana saingy afaka kosa noho ny salasalana izy zany amina bénéfice de doute ny fomba fiantso azy zany tamina raharaha fanotohinana ny filaminam-bahoaka eritrereto hoe zay zany le zava-misy zay antoriana azy mikasika n'izy ity zany zay resaka izay ny zava-misy moa zany de hoe tsy afa-po am'izay didy zay ny fianakaviana fa mbola ampiakatra ny raharaha tokoa ary iverina fa zon'ny olona zay manana an'izay fiarovanjo zany tokoa le izy satria de hoe andohonitra ray tapitrisa ariary amin'ny fitondram-panjakana satria hoe nanala baraka le filazana marina ny resantsika sy lay hoe ao anatin'ilay tokony isina fanadihadiana lehibe zao zavatra ao de hoe afaka noho ny fisalasalana zany ao anatin'izay hoe fanotohinana zay mahakasika an'iny depute Alain Ratsimazafy vaovao mafana moa zay tsy maintsy nyresantsika raha ohatra misy ambara be misy ambara kely manoloana an'izay satria anisan'ny nanaraka niny raharaha iny tokoa ny tenako satria zay ny olona eto amin'ny tany sy ny firenena ny olona rehefa manao hevitra de toa raisy ny fitondram-panjakana fahavalo avokoa anefa dia anisan'ny tokony hoe nanampy ny fanjakana raha nanao ny fikaroam-baovao lalina ary manome fanazavana mangarahara ho an'ny vahoaka hoe nakaiza marina mitombona sa tsy ny fanarina lakilosa zay nataony reny namana toy ny namana nambinina reny zany ka eo indrindra no anamafisana amin'izao fotoan'izao hoe lasa manery any eny malagasy zany tsy laza ny zavatra hitany ny anivon'ny fiarahamonina ny farany satria toa rehefa mampafantatra indray ny olona ny zavatra misy indrindrindra amin'ny lafiny hoe fitantanam-bola mpanjakan'izay de toa izy indray ankehitriny no lazainy fa nanala baraka maninona moa ny fanjakana rasa raha mamoaka marina hoe misy io everina fa fanodikotonam-panjakana io na tsy dia anjaran'ny vahoaka no mitsara fa tsy ny olona zay ataontsika hoe annonceur d'alerte ohatran'ireny no iarana sazy zay amina tapitrisa araky ny resahanao teo dia maneritery zany ny zoan'ny malagasy maneho hevitra ary indrindrindra ny fahafahany zay mba mampita an'izay vaovao zay amin'ny olo-pirenena namana satria tady fa volam-panjakana zany dia volan'ny vahoaka malagasy zany antenaina moa zany aminatin'izay le hoe fampakarana ny rara zay mba ho tapitra hatreo ny ataontsika hoe fanarahana ny fanasasiana antia namana ravinambinina ity ny famitenona am'izay manko satria vaovao moa le izy depute Jeria depute Alain Ratsimazafy de hoe niraisina ho atteinte à la sûreté de l'État zany na fanotohinana ny filaminana amin'ny fanjakana zany lay resaka ny resahana de iny moa zany nazona an'le fisalasalana zany afaka noho ny fisalasalana zany fa lay hoe manala baraka ny fitondram-panjakana de eo moa zany le tena adihevitra tokoa zany zay nahazonoonitra ray tapitrisa ariary hoe ny filazana ny zava-misy ohatran'izany malancer d'alerte azy zavatra mitrango ohatran'izany manko efa betsaka no nisy ny teny teto anivon'ny firenena io resaka covid-19 io ny resaka lanceur d'alerte tsy izy rery ihany lanceur d'alerte eto Madagasikara fa betsaka ny mpampaneno lakilosa hoe zao ny zava-misy eto Madagasikara zao ny zava-misy any amina sehatra ohatrohatran'izao de raha raisitsika ireo scandale raha raisitsika ireo fitantanana samihafa eny anivon'ny ministère rehetrarehetra eny raha tsisy amin'ireny lanceur d'alerte reny zany de nangingina tany hoany daholo izany anton-javatra rehetrarehetra izay zany de tokony hampandiny tena ny fitondram-panjakana zany hoe raisina ho fanalam-baraka ny fitondram-panjakana ve ny fampahafantarana ho an'ny vahoaka ny zava-misy satria na ny fitondram-panjakana raha mety tsy halala indraindray amin'ireny trangan-javatra reny raha tsy misy ny lanceur d'alerte satria
ny lanceur d'alerte député Alain Tsimazafy de tsy voatery ho mpanohitra ny lanceur d'alerte de tsy voatery avy amina fikambanana samihafa fa mety olon-tsotra fotsiny izy manana an'izay hoe source-na information zay de manaitra izy ary zay tokoa le nambaran'lay rahalahiny Ravinambinina le niona tamin'ny filoham-pirenena tany toerana zay anisy tranony ambassadeur ny Frantsa ny Paris ny amin'ny hoe ho an'ireo zay samy teny zava-misy ao Madagasikara indrindrandrindra nitrangana kolokolo trangana fitantanan-draha ratsy mety sy ny sisa de aoka re tompoko tsy ho raisina ho fahavalona tonga de ho gadraina avy hatrany na hotorena izy ireny fa mba enoy ny zavatra ambarana de marobe député Alain Ratsingamazava ny trangan-javatra zay ilaina an'ireny lanceur d'alerte ireny satria araky ny nambarantsika hoy isika de hoe tsy voatery ho mpanohitra izy ireny na hoe anatina fikambanana izay mety hoe miady amina resaka kolokolo na fikambanana na syndicat na sanam'izany fa mety olon-tsotra izy mahita ny zava-misy de miteny fa le fihetsiky ny fitondram-panjakana manoloana zany ho an'ny rehetrarehetra ty arina no misy message am'izany indrindra zany zay sa zany am'izao fotoana zao hilaza ny zava-misy eto Madagasikara de tahatakon'io rythme hitondrana ny Ravinambinina io no mahazo azy de eo zany le hoe atteinte à la sûreté de l'État eo zany le hoe manala baraka amin'ny fitondram-panjakana zay zany no endrika tian'le fitondram-panjakana aseho am'izao zava-misy zao de somo fa mbola mijoro ihany ny fianakavian'ny Ravinambinina hoe tsy ekenay zany fa mbola mpiakatra ny raharaha zay arany tokony izy misy de tena madiodio ao anatin'izao raharaha izao izy fa ho an'ny rehetra teo reny satria nahita tranga ihany tsika zany misy feo manko any Madagasikara na le redynamisation ataon'ny Antokotimara de mampatahotra an'le fitondram-panjakana de convoquena kely etsero le mpikiatroka zany nefa redynamisation ny ataony mitety fokotany ny ataony anangana an'le fokotima mame aina an'le fokotima eny anivon'ny fokotany ny ataony resaka fiaonany etseroa amina hoe zay de mikasa ny hanao hetsika pilaminana de fa misavoritaka n'le sain'le fitondram-panjakana io moa zany na resaka pneu vaky fotsiny ara de fa mitsamboatra le fitondram-panjakana hoe sao de lacrymogène zany sao de inony zany satria efa fatany izy hoe efa tena anatina lalana tsy fahamarinana tsy fahombiazana izy mandeha de fa mailo am'izay rehetra alihany hoe saudi de zao mahazao zany tokony ampamailo rehetra ka anefa na izany ara tsy tokony ampiemitra ny rehetra satria zo ny mpahafantatra ny zava-misy ho an'ny eto Madagasikara député Alain marina mihitsy ny zavatra fanambarantsika tao satria lasa toyny mitarika mankany ny fanagajana tsikelikely ny olona ny hevitra ny fihetsika ny fitondram-panjakana ary betsaka ny zavatra fanamariana hita teto amin'ny tany sy ny firenena raha tsy nisy ny nataony reny mpampaneno lakilosy reny ohatra raisiko manokana mikasika ny resaka 20 miliara ohatra ariary mahakasika ny Bombo Suseta tao amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena de hitatsika fa mba nahafahan'ny fitondram-panjakana nandray fanapahan-kevitra manoloana andreo tompona andraikitra zay voakasika eny fa na dia anisan'ny fijery maro ara mahakasika ny tompona andraikitra voalohan'izany ministera zany de mbola petrapetraka any aloha hatreto fa misy ireo tompona andraikitra samihafa zay efa voatazona eny amponja am'izao fotoana zao raha tsy nisy ny fanairana de zany fa mbola namoahany fanjakana vola ihany zany fividianana Bombo Susety ho aparitaka eny amin'ny sekoly samihafa zany amin'ny fisotroana CVOT anisany nanaitra ny fitondram-panjakana ihany koa ny fanairana zay natao mahakasika an'ireny écran plat reny entina iresahana zany fa tsy hoe ho lasa ho fahavalinao avokoa akory zay olona mba manaitra sy maneho ny zavatra fanamariana hitany ny anivon'ny fiarahamonina ary indrindrindrindra anana ny porofo mazava raha iverina kely amin'ny Andriamatoa Ravinambinina ngetsika namana fanely de hitanao tsara fa Andriamatoa Ravinambinina nge nanana porofo maro nentina teo anivon'ny fitsarana fa le fitondram-panjakana zay nitory azy dia tsy nanana porofo fa hoe mbola voanompoka ny fanadiadiana ataony mahakasika an'ireny raha reny dikan'izay dia nanana porofo Andriamatoa Ravinambinina nato sa nanabaribary any zava-misy marina tao anivony zany ministera ny fahasalamana zany ka ataoko fa ny filazana ny marina eto amintsika
de lasa zao ny vokany. Misy ny endrika teritery zay ataon'ny fitondram-panjakana ary ahina ny hoe iemora n'ilay malagasy zay manana loharanom-baovao tsy hanome vaovao intsony raha izao endrika zao. Fa na izanaty zany nefa ny ho antsika indrindra eto amin'ny fandarana miara-manonja itsika solombavam-bahoaka indrindra zay mpamakafaka ara-politika dia mijoro hatranytsika miteny an'ny ataontsika hoe ny zavatra hita ny fiarahamonina indrindra ny marina mba ahafahan'ny fitondram-panjakana ihany koa mandray zay tandrify azy manoloana n'ireny zavatra zay ambarantsika reny ary ihany koa ahafahany vahoaka malagasy manaraka ny raharam-pirenena sy ahafahany mijery aiza marina ny tena hitondrana nyity firenena ity manoloana ny trangan-javatra izay mampiahy andra indray amin'izay lafim-pitantanana eto amin'ny tany sy ny firenena izay. Mbola raha-pitsarana ihany député Alain Ratsimazavy raha ohatra ka ao namana teknisiana dia alefaso ny sary zany satria ny mpivarotra eny amin'ny tsena nanosy alambodratrimy ihany koa zany dia nitondra ny raharaha zay fandravana ny tsenan'izy ireo efa ny vahiny teto amin'ny miara-manonja izy ireo ary dia tsena manjato ny tsena eo amin'izany commune nanosy ala ambodratrimo izany ary dia misy fiany ny fikasan'ny be ny tanàna anaisotra azy ireo eo amin'izany toeran'izany de hoe mbola manjavozavo hoe tsena manara-penitra anaovana an'izao sy ny sisa de manary eo tatsara reo mpivarotra moa zany satria manao ny asa fivelomany efa amapolo taona mahery teo amin'izany toeran'izany no hoe voapotiketika hiala eo amin'izany toeran'izany de hoe aizandray no ahafahana manao fivelomana vaovao aizandray no ahafahan'izy ireo mikaroka zay mety hoe lalam-bola izay satria dia teo amin'izany toeran'izany no efa nanaovan'izy ireo zany asa izany de hoe tsy de milamina ity raharaha zay anesorana an'izy ireo ity zany dia ny raharaha moa zany eo anatin'ny hoe bref délai zany na hoe alefa maika zay raharaha zay zany dia niakatra fitsarana teo zany ny raharaha député Alain Ratsimazavy ary dia nanamorona ny toerana teny amin'ny lapan'ny fitsarana nosy reto mpivarotra ireto zany zay angatantsika raha ohatra hoe ny teknisiana lizy voarahiny eo le sary zany de mba ho hitany mpijery atsika zany satria amin'ny fahavalon'ny volana desambra zany député Alain Ratsimazavy nivoaka indray ny didim-pitsarana mikasika izy ity zany hoe le izy moa zany tena mampalahelo an'izao anatin'izao ady hevitra zao de hoe ao anatin'ilay tena vahoaka tena sahirana tsy mihinan-kanina tena mitotototo etsero mitady zay mba zavatra ahafahany miaina satria efa hitantsika hoe betsaka ny tsaniasa nateraky ny covid-19 zany de betsaka zany no mangalatra betsaka no misoloka de betsaka no mamono olona etsero de tataky ny fampirisihany ny olona no zavatra hafa ndray ary ampitombony tsy anasa ndray ny trangan-javatra ohatran'izao nefa raha manana n'izany tetika zany commune dia azo atao tsara no mifampiresaka ny mpivarotra sy mijery toeran-kafa ahafahana mikaroka fandaminana vaovao fa ao anatin'ny olana sedrain'ny firenena zay le hoe miseho amin'ny endrika samy hafa le endrika le fahantrana eto Madagasikara député Alain Ratsimazavy de zao tranga mahazo ny mpivarotra anosialy zao ary tena deraina mihitsy an'reto mpivarotra eny anosialy reto ny hoe firaisankinan'izy ireo samy joro manohatra amin'ny fanesorana an'izy ireo satria maromaro ihany koa reo toerana zay nanesorana zany ho an'ny teto Madagasikara ny tany Toliara taditsika tsara mihitsy toeram-pivarotana tena en dur no narodana député Alain Ratsimazavy tany Toliara tany Fianaratsoa ihany koa dia toeram-pivarotana dia narodana tanteraka de mbola tsy hita le foto-drafitrasa amin'izao fotoana izao hoe inona marina tena ho atao amin'izy ireny de mampitombony tsy anasa de tany Toliara moa zany de niantso-tody mihitsiny ho an'ilay endriky ny fanjakana akabiany satria mame imazina fanjakana foana satria ny manana fahefana androdana dia ny olona manana fahefam-panjakana manana fahefana androdana ary ao anatin'le sosialim-bahoaka tena marary mangiry firy mihitsy nefa no misy an'izany dia samy joro izy ireo tonga teny amin'ny lapan'ny fitsarana nosy mitondra sora-bavety député Alain Ratsimazavy. Ya araky izay nambaranao zay de mandeha foana ho le tsy fijerena ny tena hoe mahasoa ny vahoaka malagasy aloha. Araky ny fanambara teo de ao anaty vanim-potoan-tsarotsika tokony misy ny fifampiresahana raha te ampandroso tanàna isika indrindra ho anareo ben'ny tanàna ny fotony reo vahoaka ireo no anisan'ny hoe arena ho anareo ao anatin'izay le hoe
lafy ny fampandehanan-draharaha ny foton'izay amin'ny lafy ny fiariana sy ny sisa sy tokony atao amban-javatra zany ny fitaraina ny vahoaka zay atao hoe sesilany tao anatin'ny hoe fikasany ny be ny tanàna de androdana tsena io kanefa dia reo vahoaka reo ihany nge no andohetra ao amin'ny commune reo vahoaka reo ihany nge no atao hoe ny antom-pivelomana ao anatin' zany tsena zay hitatsika ampiasainy am'izao fotoan'izao io zany rehetra zany no hoe tsara ihany ny fampidinika satria tsy misy tsara mihoatra ny filaminana nge ny anivona fiarahamonina efa nitatana commune raha teo ny tenako ary mahita an'izany hoe tombontsoa ny fifampiresahana amin'ny vahoaka zay voakasika ao anatina tetikasa sasala am'izao ataoko fa tsy sarotiny ny olona tsy sarotiny ny vahoaka raha tena mazava ny fomba metrahana ary tsy mitanila ihany koa am'izay hoe mety ho tombontsoan'olombitsy na salala am'izany amin'ny fametrahana tetikasa fa matora vahoaka reo samy joro sy manohatra amin'ny fametrahana izany tetikasa zany dia mety tsy misy ny mangarara ary ny ahihano betsaka ao anatin'ny sain'ireo mpivarotra reo mato tonga amin'ny fitokonana sy fitsipahana an'izany fikasany ny be ny tanàna zany ao anatin'ny fitantanan-draharaha moa zany zao hitatsika fa tonga hatreny anivon'ny fitsarana ny raharaha nefa misy ihany ny fitenitsika malagasy manao hoe servitanana malave no andeha aminona vatotra koa mba hialana am'izay le lafy mety ho fahasairanana ety anivon'ny fitsarana zay ny fiakarana aty ny fotoana sy ny sisa zay fotoana tokony ahafahan'ireo mpivarotra reo mba mitadiny ihany ko hoanina am'izay hoe zavatra kely mba hamidiny any foton'izay dia lany andro aty anatina fitsarana kanefa amin'ny be ny tanàna amin'ny mahabe ny tanàna an'izay de anisan'ny tompona andraikitra amin'ny fandaminan-draharaha any fotony zany hoe zavatra tsy tokony isy zany raharaha tokony lamina teny fotony lasa aty anivona fitsarana no mandeha am'izao fotoan'izao fantatsika tsara fa ireo vahoaka reo ihany nge no ametraka anao amin'ny toeranao nga be ny tanàna raha pitsy rafaka pitsy hoe zany hoe anisan'ny tompon'ny teny farany reo am'izany lafim-pifidianana zany ary ny fahefana zay nomena n'ireny tompona andraikitra reny indrindra ny anivon'ny vondrom-bahoaka-paritra tsy nyzara-pahefana iny fotony toniny eny amin'n'ivon'ny commune dia fahefana feno avy amin'ny vahoaka no natolotra an'izany be ny tanàna zany ka tokony andinika tsara tsika an'izay asosy atsara ny vahoaka fa tsy sanatria hoe anaovana kely tsy mba mamindra ohatran'izao foana rehefa mba mialy le vahoaka malagasy efa mba misy antom-pivelomana mba hivelomana indray izy no korontanina ao anatina avy amin'nympotao tsarotra fa mino fa tokony azo atao tsara no fandinika sy mijery toeraka fa araka nyresahany namana faniry teo hoe minaova tsy lozan'izay misy toerana ahafahana mamahaolana any toerana any am'izany faritra anosialy zany ny sary teo moa zany sarina anosiala le nalefatsika teo zany teria nosy deputé Alain Ratsimazafy fa toy makany aminao ihany reny adevitsika zany satria ty zao ho an'ny tetsy anosy hoe lavinay ny fandravana ity toerany ity fa ny volanay no nanamboatra ny tsenanay zay zany zava-misy zany de mijoro zany ny mpivarotra zany de mendrandra n'izay fahamarinana zay hoe amin'ny 20 volana desambra moa ny voan'izay fa ao anatin'ny fitakina ihany zany rehetrarehetra zany misy sary anankiray ao ny sary moa zany de ny pikena tamin'ny hitatsika am'izao zany avy amin'ny ABC zany de everina fa ho tenentsika sary zay ny pikena tamin'ny pejandrareo zany nahazoantsika ny sary fa ity indray eny aminao misy an'ity deputé Alain Ratsimazafy commune Bongatsara reny izy ity de kianja Bongatsara zay fantatra fa efa nisy namaritra indray zay kianjany zay lalaovan'ireo tanora baolina nandritra ny taona maro mihitsiny ary tena anisany tena nampatanjaka an'izany toerana eny atsemin-drano zany ity kianja ity disy fantatrao tsara deputé Alain Ratsimazafy zany toeran'izany de mitaky ny vaoaka de mampalahelo anatin'ilay izy de hoe tsy omenay ny karana ny kianjanay na de ray metatra carré asa mbola karana ndray indray zany ty raharaha ty zany
de ianao sy député Jerry moa zany kofona mihitsy fa député Jerry karana koa maka ny antsarany tany vahoaka any avaratra any de ato koa ny ianao kianja zany io moa zany itovizany rehetra tena manao ny anarany mihitsy reto kemitsô reto moa araka ny fomba fiantso azy zay fa tsy hoe manatroatro akory mitsika am'resaka an'izay ahoana indray ty bongatsara ty député Alain Ratsimbazafy ya vao nahita niny loharano-baovao iny moa dia nandefa avy hatrany ny mpiara-miasa amiko ny assistant parlementaire namakafaka ifotony ny raharaha ankehitriny zany de mbola eo andalany ny fanangonana n'le loharano-baovao rehetra zay mba ahafahana manome fanazavana ampy amin'ny vahoaka ary entina moa zany amin'ny fandarantsika eto ihany fa ny zavatra tsikaritra zany de hoe misy tokoa ny kianjo io zay efa fampiasa n'ireo tanorantsika eto Tsimorano ny faritra Bongatsara moa zany io ary any anaty tambazotra tserasera toy ny FB any ary zany zao de efa misy mihitsy ny hoe fanehonan-tsary ny piquet zay miditra any anatin'izany kianja filalaovan'ny tanora zany andeha ny fanadiadiana ary eo moa araky ny fanambara teo de efa misy ihany koa ny commission manokana eo nivony ny antenimieram-pirenena mandinika an'ireny olana ara-tany zay manjoa ny vahoaka malagasy reny dia hoentina eny zany io ahafahana mamatatra marina ny tena hoe inona ny zava-misy mahakasika an'io raha-tany ao Bongatsara io am'izao fotoana zao fitakina amin'ny endriny daholo zany rehetrarehetra zany fa tamin'ny farany herinandro teo ihany mbola nareo teny Atsimondrany ihany député Alain Ratsimbazafy de leo tofoka amin'ny tsy fahampino rano reny poniny tosy de angamba le sary aloha tsy alevantsika satria misy fanafohizan-teny hafahafa zay le izy député Alain Ratsimbazafy de aleo tsy asehoantsika le sary ay fa tonga de samy kopony rehetra hoe inona ny dikan'ity fa matoto tonga am'izany endrika zany ny vahoaka mitaky hoe tena leo zay fa tena tsisy rano de tena efa ambony be le izy teny ambato maro de ohatran'izay ihany koa tena voatery tena mibatoerana mihitsy ny vahoaka fa tena filaharana tena amina metatra maro mihitsy tsy fisindrano ary io de tena saika amina toerana rehetrarehetra zay ange le ady zay ataon'ny olona am'izao fotoana zao hoe mpanjifa daholo reny olo reny mpanjifa rano mpanjifa jiro mpanjifa sakafo ary mpanjifa an'ireny fitaovana zay ilaina amina fanorena trano tsy hita am'izao fotoana zao hoe aiza marina ny tsena misy an'ilay simenitra zay nanaova ny fanjakana orakoraka be hoe 5,3 na hoe 35,000 tonnes eny amintsena tsy hita lizy am'izao fotoana zao mitondra fanazavana le fitondram-panjakana de zavatra hafa nyretiny hoe resaka spéculation misy manafatra vaovao sy ny sisa fa zay hoa le izy hoe le fitondram-panjakana zany de fitondram-panjakana manao solution pomady sy manao pompier no misy eto Madagasikara de zao ndray zao tsika député Alain Ratsimbazafy zao rehefa mahita ndray an'ilay contre-attaque na communication satria ohatrohatry zay le izy le kianja mibary am'le rano be mandeha iny de ohatrany tsy zakazaka an'le fanjakana sy mipanoha anazy le izy satria mitafianatra sy fahafambaraka izy de inona ndray ny asehoany any zao atetitetin'izy ireo de hoe ny toerana malaza saika maneran-tany de misy dibo-drano daholo avokoa zany ndray zany mba resany any de mandefa karazaraza tsara zareo sary ny Tour Eiffel sary amina kianja salam'zany de osika de tsy menatra fanga zany fangalana référence hoe rehefa tondraka rano ny kianja rehetrarehetra na ny tsy hoe kianja moa zany fa nitoerana mba hoe malazalaza sy manana ny lanja ny eran-tany de tsy maintsy ohatran'izany mahamasina fa hoe inona le fanazavana teknika de maheno ihany zany moa tsika satria tsika mizaka maka vaovao à temps réel zany de hoe araky ny norme tsara système d'évacuation hoy zareo momba n'io kianja be any Mahamasina io zany afakafaka zany sinoa aloha ao anatin'izany de OP zany nareo rapitso raha ohatra tena le fitondram-panjakana hoe tena avy am'le entreprise io de tsy paye rahanreo rapitso zany ny CSCOD zay ny anaran'le orinasa zany de dikan'izay zany hoe tsika resana hoe la communication ataon'le fanjakana mihitsy ny ridicule satria tsy voatery anaraka ny olona eran-tany ka ianao ne mampiasa 77 millions de dollars ianao milaza fa manara-penitra ianao milaza fa ngeza indrindra ty amin'ny ramasimbe indianina ary anisan'ny manakaikikaiky ny tsara topy aty amin'le Afrika le izy de nefa iny le rano be hita zany eo amin'le faritra misy an'le kianja zany de avy eo
tsy hitan'le mpanohana an'le fitondram-panjakana sy le fitondram-panjakana zay atao dia ely amin'ny communication indray le izy am'le hoe efa toerana malaza eran-tany de saika misy an'io de gakitsika fanga izy ity kilalonjazo ohatran'izany député Latsimba zany tsy référence zany tsy fakatahaka zany ary tsy zany akory ny argument zay entinareo andresen-dahatra mijery fa ny mijery de hoe sy ny vahoaka de hoe fito amin'ny fitopolo tapitrisa dolara 1500 milliards de FMZ nalainareo tao amin'ny volam-panjakana dikan'izay manana foto-dravitra asa mendrika tsy misy rano mitete tsy misy zavatra manimba an'io kianjo io ny vahoaka malagasy fa ratsy zany le izy mbola adevitra hafa indray ndresana député Latsimba zafy ya misaotranao namana fanify ny fanamarena voalohany aloha de hoe ny kianjan'ny Barea na ny kianja Mahamasina amin'izao fotoan'izao io zany a dia tsy lavitra akory a ny ranonanosy zay atsotsika hoe zone tampon zay ivarina ny rano rehetra avy amin'ny faritra avo zany rano tokony ho izy dia tsy tokony ho seho reny fiakaran'ny rano tao amin'ny kianja Mahamasina reny a rano fijery ankapobeny zany fa zavatra azo lazaina de hoe misy mihitsy ao amin'ny fantanterahana an'izany hoe foto-drafitrasa manara-penitra moa izy ny fitondram-panjakana io a tsy atao hoe tsy mbola voajery tsara angamba zay lalan-drano zay a fa raha ny zavatra nitranga de ora vitsy tao aorinan'ny noritsahan'ny orana tsy mba hoe ora maro tsy mba hoe ora maro fa ora vitsy de efa toreny rano efa miakatra hatrany amin'ny atao hoe 30 centimetre hatramin'ny 70 centimetre ny rano eny akanjo zany a de ahitana ny hoe tsy misy tsy fahamatorana amin'izay lafi ny fanaovana communication zay ambarany mpomba ny fitondrana anatin'ny hoe tambazotratserasera zany fa ny zavatra anankiray tiana mariana ihany koa de misy lalàna no mifehan'izany hoe tontolo iany an'izany na ny hoe ny charte de l'environnement malagasy zany a zay lalàna mitondra ny larana 2015-003 io zany a dia voafaritra avokoa ny tokony nanaovana ny atsotsika hoe fanadiadina amin'izay ara-tontolo iaina an'izay ny aloha any nanatanterahana ny foto-drafitrasa lehibe sala mitony ary moa mahavariana fa misy tompona andraikitra ambony nge to amin'ny tany sy ny firenena zay anisany hoe miandraikitra n'ireny tetikasa ny filoham-pirenena mpanao an'ny atao hoe teknisianina maro ihany koa ny ary tena misy mena secrétariat mpanjakana mihitsy député lay tena nomena départementa manokana mihitsy zany hoe tokony afaka mamaly tsara n'zany lafy ny ara-teknika ilaina amin'ny fantanterahana ny tony foto-drafitrasa lehibe tony ny zavatra fanamariana faharoa tiako resahana koa namana faniry de ny filoham-pirenena nanambara fa de hoe vola ny fitondram-panjakana malagasy madiodio natanterahana ny foto-drafitrasa io ilay hoe 77 millions de dollars zany za aloha mpikambana ao anatin'ny commission finance eo anivon'ny anteny mera-pirenena fa tsy voafaritra mazava ao anatin'izany teti-bola-panjakana zany a no hoe tia dia bolongambola atokatsika ho an'ny kianja Mahamasina zany nahavariny zany kanefa moa ny filoham-pirenena nefa nanambaran'izay ary miezaka miaro tena ny eo anivon'ny ministère ny finance de ho hitantsika eo ihany fa ny marina tsy mba maty mbola misy ny fotoana zay tena hoe anehoana ny marina momba an'izany satria varina ihany ianao hoe teti-bola lehibe ohatran'izany a no tsy ahitana fanazavana mazava raha raisitsika manokana zao ny plan Marshall nge ny fampizarana teo anivon'ny anteny mera-pirenena zany fantatra ny hoe reto ny foto-drafitrasa atao ao anatin'izany plan Marshall zany ka raha foto-drafitrasa lehibe sala am'ireny de noko fa rariny sitsiny fa tokony ho hita ao anatin'ny programme anasan'ny fitondram-panjakana zany zay entin'ny prime ministre amin'ny fotoana zay atao hoe afionana amin'ny solombavambahoaka rehetra eny anivon'ny anteny mera-pirenena fa naninona no tsy netiny zany ary nahafahana zany miary farafaratsy ny an'le hoe tena volam-panjakana marina fitondram-panjakana malagasy marina no anatanterahana le foto-drafitrasa ho hitantsika eo moa fa ny fanadiadiana ihany koa dia miezaka mijery an'izany isika rehetra amin'izao fotoan'izao mba hahafahana mitondra ny tena hoe avaovao marina sy ny mangarara mahakasika an'ireny vola tsy toko soforoana zay eto amin'ny tany sy ny firenena ireny zay tsy fantatra ny vahoaka malagasy mazava ny fomba hitantanana azy fa toy ny manjavozavo hatrany raha vao resaka vola indrindra resaka vola be sala am'izao no hitantsika
mandalo ho tantana ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoan'izao. Ya mizara vaovao mivatana foantsika deputé Ratsimbazafy anatin'ny fandarantsika mba ho fantatry ny vahoaka zany ny zava-misy rehetra eto anivon'ny firenena de itsika zany amin'izao fotoan'izao eo am-piandrasana zay mety tena hoe ny avoaka ny rapitso sy ny ravakapitso misy dika zany tenentsika zany ny rapitso de mifarany volany sinoa de ny ravakapitso de ny raso aloha mbola fanokafana amin'ny fomba official le râle na révision annuelle de la liste électorale nefa mbola tsy seni de eto mbola adevitra be mihitsy ny seni de ny FFKM mazany zao hoe fa miteny koa hoe tena mila fifidianana tena madio sy mangarara am'izao fotoan'izao misy dikany zany teniny FFKM zany mifandraiky am'le tenin'ny vondrona européenne ny amin'ny hoe tena takina mihitsiny ny ananana tena fifidianana tena azo antoka seken'ny be sy maro dikan'izay zany adevitra ny resahantsika taty amin'ny fanoherana zany am'le hoe alamino aloha io senisy ACC io fa tsy milamo io senisy ACC io de isokatra amin'ny larobia zao le ralina zany iny le fatao isa-taona fa le refonte ny fatao isaky ny 10 taona zany de atreto aloha ny adevitra de hoe senisy ny ACC aloha ny adevitra am'izao fotoan'izao fa ny société civile ihany koa député Ratsimbazafy de nanaitra an'le hoe tsy mety zao trangan-javatra zao satria isokatra reralina ka le seni teo aloha zany no mampanokatra azy ve sa le am'izao nefa mbola tsy vita fianianana efa mikonkononany manko zareo anao an'le serment an'le seni am'izao de io le mbola tenentsika fanoheriny tsy mety io de misavy ritakeo zany raha de manindry bokotra ny FFKM am'izay nanomboka nanindry bokotra satria hatramin'ny herinandro iny de nisy fivoriana tao de manindry bokotra ny FFKM hoe apetrao tsara le crédible sy le transparente de ohatran'izay koa mivondrona européenne tamin'ny fivoriana tamin'ny herinandro iny apetrao mazava tsara le izy de fantatry ny rehetra zany hoe tena ao anatina doty ao anatina ao anatiny tena hoe tsy fahatokisana le androm-panjakana joron'le fanjakana ny lokona amin'ny volomboasary zay izy ihany mpilalao sady mpitsara ao anatin'izao raharaha zao zay izy ihany no mpandobary ny petsena no mpahandro sakafo ao anatin'izao raharaha zao de mailo ny rehetra député Ratsimbazafy ny voalohan'ny volana desambra araky ny lalàna zany resantsika zany fa ny fahatelo ny volana desambra resahana ihany koa de le famerenam-bola nambaran'ny banque mondiale hoe tsy maintsy averinareo ny 7 millions de dollars 7 milliards d'ariary voalaza ao anatin'le projet pagose ny resahan'ny banque mondiale de ivoly io raha nenona indray zany ny hoe ministre de hoe anjara ny jeramany mandinika an'izay de eo tsika am'izao fotoan'izao satria to misy prime na rémunération de la performance amina milliard tsy toko tsy firo anao de tonga de sotomitsika am'izay ny adevitra député Ratsimbazafy ino ny raharaha mahabe resaka am'izao fotoan'izao sady vaovao zany zarentsika ny lafim-panadiadiana ao anatin'izao mampisavoritaka ny raharaha-pireneny zao mafana de mafana tokoa ny vavaona manafaniry ary atao hoe raisina mihitsy le voambolana zay nambaranao farany tao hoe mampisavoritaka amin'ny lafim-pitantanana eto amin'ny tany sy ny firenena ny zavatra mitranga etseroa raha jerevantsika tokoa dia nisy ihany koa ny fanambarana avy amin'ny banque mondiale mahakasika an'izay le hoe lafi ny famerenam-bolo zay amin'ny hoe tsy ny fanarahana ny fomba nandaniana ny vola avy any amin'ny banque mondiale zay netrehana ny covid zay koa mbola manginy fotsiny zay namana faniry de tamin'ny 24 fa raiky amin'ny 24 koa mbola hafa koa zay satria tsika nomena fihiboana daholo manko tadio tsara fa itsika teto amin'ny fanoherana indrindra teto amin'ity fandarana miara-manondro ity dia tsy nitsahatra nangataka fanazavany amina ny fitantanam-bola mahakasika ny covid nytiako mariana de zao no hoe nisy tamin'ireny fotoana zay atao hoe namavay ny covid teto amintsika reny ny andiany voalohany dia hitatsika ny fampiasana nyreny fiara marobe teto amin'ny tany sy ny fireneny reny ny fampiasana ny mpitandro ny filaminana sy ny sisa ary tao anatin' reny no nampisy an'ilay aia zay na fampiasana ny volam-panjakana zay amin'ny alalany hoe fanampiana sy misy koa moa ny ampahambola zay nitrosan'ny firenena malagasy amin'izay atrehana ny covid zay tao anatin'ireny ihany koa nefany no
nisy apahambola zay natokana tokony ho an'ny Covid lasa namatsiny ny fitondram-panjakana ny orinasa Jirama ary teo ny tena nampimenimenina ny eo anivon'ny Banque mondiale indrindra amin'le hoe nahatratra 280 milliards d'ariary ny vola zay subvention natao zany amin'ny Jirama zay anisan'ny apahambola tato anatin'ity le fetrehantsika Covid ty fa natosika nanampiana ny Jirama zany maripolo zany ny tinambara de zao hoe tsy manaraka n'ilay orthodoxie financière ntsony ilay fitondram-panjakana amin'ny resaka fampiasana volam-panjakana fa toa zay hitany fa banga fotsiny de tsetsenany am'izay vola tonga eo ampelantanany hanika am'izao fotoana zao de mitaky ny fangararana nitatitra mazava mahakasika an'izany ny eo anivon'ny Banque mondiale de hitantsika eo zany hoe aiza ndray ny fomba amalin'ny fitondram-panjakana andreo mpamatsy vola ireo fa hitantsika zany hoe anatin'ny taona 24 sy ndraiky amby 24 araky nambarana namana faniry teo dia mipetraka foana zay tsy fangararana amin'ny lafim-pitantanany zay ary ny mahavariana de raha vao misehatra eo anatiny hoe famatsim-bolotsika de ao foana zany no misy ny endrika kitranaotrano na hoe tsy mazava amin'ny mpisehatra rehetra ary io ane no mametraka foana n'le hoe aya hitanao fa hiatrika fifidianantsika hitantsika ny fifidianana tamin'ny taona 2024 sy 2024 reny fa misy ny fampiasam-bola meopapana ny atrehana ny fifidianana ary hitantsika koa am'izao fotoana zao fa hoe misy ihany koa ny endrika zay mampiahy ihany fa nodikodoinana ao anatin'izany hoe volam-panjakana zany hiatrika fifidianana nefitsika raha-pitso rafaka pitso manahoana sy manahoana ny fitsipodalao ao anatin'izany fiatrehana ny fifidianana zany ka nyrehetra am'izao fotoana zao de samy velona iary mametraka mihitsy am'le hoe okaloha ho alamina ny kanja ilalaovana anisan'izany le Sony sy ny ACC ka tsy gaga raha mare araky ny nambarana teo namana faniry no hoe mandray andraikitra ny eo anivon'ny FFKM mamijoro miteny fa mitaky an'izany fangararana zany amin'ny sehatra fanomanana ny fifidianana ny eto amin'ny tany sy ny firenena isika moa teto amin'ny fandarana teto de fa nambarantsika ihany koa no hoe takina mihitsy ny irosona amin'ny idinika nasionaly amin'ny fandiniana an'izay hoe fiatrehana ny fifidianan'izay zany hoe ny mialoha ny mandritra ary ny aorianan'ny fifidianana de tokony hisy fiombonan-kevitra amin'ny mpisehatra ara-politika rehetra ary eto ihany koa ny anamafisana an'izay ny anaovana antsoavo ao anivon'ny FFKM mba andraisany an-tanana sy atao hoe ny anosehana makany am'izay lafin'izay satria ny tombontsoan'ity firenentsika ty no tadiavintsika ary mba tsy hisy ny sanatry ny vava korotana indray na crise vaovao indray ara-politika eto amintsika aorinany zany hoe fifidianana ho atrehantsika zany ny fanazavana hoe tsika am'ity manko député Laira tsy mazafy de 7.7 tapitrisa dolara na 47 millions de dollars zany ny vola zay azotsika tamin'ilay projet Pagos zany na hoe fanatsarana ny fitantanana ny herinaratra ho an'ny Madagasikara zany izy io moa zany zay ezaka nataon'ny fitondrana teo aloha nanomboka tany 9 sy 2 tanoany de rehefa natao le fanadadina fitsirihana na le audit zany zay indrony ataona le izy de teo no nahitana an'le hoe ny 7 milliards ariary zany hoe ray tapitrisa 700 tapitrisa zany dolara no voadikodina na 7 milliards ariary zany hoe tsy nanaja n'le fepetra napetraka ny Banque mondiale ary tsy mazava ny fomba nampiasaina azy zay zany le adevitra amin'izy 7.7 tapitrisa dolara zany zay le famatsimbolona le Pagos zany de le exercice ilay nanovana an'le fitsirihana 8.2 sy 7.2 zany de le adevitra hoe le fitondram-panjakana sy mipanohana de hoe fanjakana teo aloha io fa mifanjakana teo aloha le sandrareo de hoe 8.2 mbola le fanjakana fa adino zareo fa nanomboka taty amin'ny volana avril de efa
nandeha amin'izay le hetsika lehibe dia taty amin'ny volana jona niditra jolay efa nisy prime ministre zay avy amin'ny fitondram-panjakana zay mbola prime ministre am'izao fotoana zao no mipetraka teo de mitonta aty amin'ny 7 le adevitra zay efa ry zareo no mitatana an'le fanjakana officiellement tao anatin'izany fanjakana zany dikan'izay ny principe na continuité de l'état na hoe fitohizany raharam-panjakana mipetraka foana ary mila fantatry ny rehetra fa hoe ny premier ministre de chef de l'administration mahalala tsara ny fitantanana ny raha rehetrarehetra eny amin'ny ambaratonga ny rafitra rehetra ary nahafantatra tsara ny amin'ny hoe rehefa misy olana teo anivon'izany resaka tontolony jiro sy ny rano zany de ny teny le fitondrana teo aloha hoe ho voavaha anatin'ny 3 volana io fa tsy voavahan'izy ireo tao anatin'ny 3 volana lizy de nidikan'izay nampanantena le fitondrana tateo rina hoe manana vahaolana amin'io de mahafantatra tsara izy zany hoe inona le fanatsarana n'le resaka électricité eto Madagasikara dikan'izay nahafantatra tsara sy mahalala tsara lay antopisiny le fiara-miasa tamin'ny banque mondiale tamin'ny alalan'ny IDA le projet Pagos ny fitondram-panjakana ary exercice mazava ho azy le izy 2018 sy 2019 ao anatin'ny fitondrana zao mihitsy le izy député Alain Ratsimbazafy tsika zany tsy afa-miala zany le fitondrana satria zay manko zany ny tena mba hanaovan'izy ireo resaka communication tsika hoe eo foana eo amin'le fifandraisana hoe ka ny teo aloha io de rehefa nanao audit de tratra le izy eny tompoko fa tsy afaka manafoana mihitsy zany hoe tsy mpitatana raharam-panjakana ary tsy principe na olona mpitatana raharam-panjakana zany manilika ny andraikitra any amin'ny afo zany ianareo no mitatana nanomboka tany amin'ny volana jona niditra taty amin'ny jolay 2024 manana andraikitra ao anatin'izao adevitra zao ny mpitondra am'izao fotoana zao satria tany izy nefa nitondra amin'ilay fanjakana tamin'ny alala n'ilay fametrahana an'ireo tompon'andraikitra nanomboka tetỳ anivon'ny primature tamin'ny alala n'ireo ministera samihafa zany faharoa resantsika eo anatin'izay de mbola misy anefa angatahana zany taratasy zany mirakitra zany reo hoe nampiasaina an'ireo fitaovana zany teo anivony zany tetikasa zany zay mitetina any amin'ny 400 000 ariary any io koa de anisan'ny angatahany banque mondiale hoe ahoana ny fomba nampiasaina an'io satria tsy ao anatin'le fepetra mifampiresahany zany de zay no anton'ilay hoe 3 décembre resahany io mbola misy daty hafa moa omeny eo anivon'ilay banque mondiale fa tsika de miresaka ny amin'le hoe 3 décembre ny taratasy nalefan'ny banque mondiale député Alain Ratsimbazafy dia ny sady reseny na hoe natefany tany amin'ny état malagasy fitondram-panjakana malagasy fa tsy hoe nalefa tany amin'ny Jirama fotsiny ihany dikan'izay fanjakana sy mpamatsy vola no miresaka de voafona ao anatin'izay ny Jirama dikan'izay tsy afaka miala andraikitra lay fanjakana malagasy hoe tsy zahay am'izao io fa fanjakana teo aloha fa izy aloha no mitatana tena ambarany ato mihitsy aho vakiko amintsika mihitsy lay nandefasana an'izay taratasy zay zany mba ho fantatry ny vahoaka zay resahantsika zay vakiko jereva kely ato vetivetika le izy ao anatin'izay hoe izy avy no nandefasana n'lay taratasy zany mba ho hitany rehetra zany de izay fandefasana ny taratasy zay zany mba ahatonga ny rehetra hoe tena tsy afa-miala ao anatin'izao raharaha zao ny fitondram-panjakana zany satria asoloha le izy karoa kely député Alain Ratsimbazafy mba atonga antsika zany araka tsara ao anatin'le izy zany ty le izy ao anatin'le nandefasana rapport ozy izy d'observation ndaso rapport d'observation ozy izy factuel relatif à la revue des immobilisations acquises dans le cadre du projet Pagos et évaluation du système de gestion des immobilisations du projet Pagos, financement initial octobre 2021 de ao anatin'izay am'izay zany copier ao izy ministère de l'énergie et des hydrocarbures de soratany eo ny anarany am'izao fotoana zao io de soratany eo koa ny secrétaire général eo anivon'izany de soratany eo koa ny eo anivon'ny direction générale ny énergie sy ny hydrocarbure de soratany eo ihany koa ny coordonnateur ny projet ny ministère ny énergie sy ny hydrocarbure de ao anatin'izay vao misy ny Jirama talejenana par intérim ny Jirama ny coordonnateur ny projet eo anivon'ny Jirama dia ny mazava ho azy ny banque mondiale zany zay miasa somony eto Madagasikara moa mazava ho azy zany satria
misy rapport zany nataon'izy ireo de nykopien zay any am'izay dikan'izay raha vao miresaka ministera na ny énergie sy ny hydrocarbure na ny économie sy ny finance de état zay no miresaka am'le firenena zany ka tsy hoe tany am'jirama rery am'le coordonnateur le projet na eo anivon'lay direction le ministère fotsiny ny antefan'lay fanazavana nataon'ny banque mondiale fa ny engageny na hoe mifonosiny na ampidiriny ao anatin'le adevitra daholo deputé-Alain Ratsimazafy ny fanjakana amin'ny alala ministère de ny économie sy ny finance sy ny énergie sy ny hydrocarbure ao anatin'izay rehefa miresaka an'ireo mazava ho azy état malagasy sy ny gouvernement de ny mpanatanteraka de zay vao le jirama dikan'izay zany tsy afaka hialangalana le fanjakana satria zay natao hoe continuité de l'état anjara no miassume le zavatra rehetra nitranga teo aloha fa zao fotsiny ny zavatra esprit hitantsika amin'izy de hoe raha ohatra moa zany ka hanatotona taratasy ohatran'io mbola amina endriny hafa ndray ny banque mondiale ny FMI mangataka sy mpamitsimbolafany hoe aiza le nitantarinareo le covid-19 mbola angataka koa ny relation hafa bilatéral na multilatéral hafa hoe aiza le famatsimbolan'indra aminareo taminay de ahoana ny azo an'le fanjakana malagasy zay fa tsisy vola am'izao fotoan'izao deputé-Alain Ratsimazafy io ane efa nambaratsika teto foana Andriamatoa Fanily zay le hoe aya amin'ny lafim-pitantanana zay ka aleo ny vahiny mihitsy zao na ny partenaire financier ny fitondram-panjakana mihitsy zao no mitaky mazava antsoratra fantatry zao tontolo zao an'izay andraikitry ny fanjakana ny fanehoana ny mangarary zay itsika matsy eto indraindray ny mavoatsika dia tsy mifampienotsika ary izay tsy fahaizana mieno zay na hoe tsy fananana capacité d'écoute ny mpitondro zay no anisan'ny zavatra anankiray hoe tsy mampandroso aingana ny firenena satria ny zavatra misy ange izahay ety anivon'ny fanoherana tsy sanatria hoe fanoherana mpitolo akory fa fanehoana kosa ny zavatra misy sy lalana tokony andehanana zay asosy atsara ny firenena foana no entina ato anatin'izany sehitry ny fandarana sy ny fanehoan-kevitra samy hafa zay hijorono ny fanoheran'izay ka am'izao fotoan'izao de mino fa tsy afa embotra intsony ny fitondram-panjakana fa tsy maintsy miroso amin'ny fanehoana ny marina amin'ny lafim-pitantanana mahakasika an'ireny fampiasana ny vola avy any ivelan'ireny de hitatsika moa fa hoarahantsika akaika ny mahakasika an'ireny raha reny mba hahafahantsika ihany koa mitondra fanomeza fanampanazavana amin'ny vahoaka malagasy zay tsy tokony hotompotra amin'io amin'izay lafim-pitantanana indrindra ny hoe volam-bahoaka zay no tantanana eto amin'ny tany sy ny firenena efa lasa ny adevitra fa maraparantsika everiko fa anana fotoana vitsivitsy lavayava ihany tsika deputé-Alain Ratsimazafy teti-bolam-panjakana mba tsara ho resana kely ihany efa teto ihany ny député Totoso député Fetra zay filohan'ny volona parlementaire efa nitondra fanazavana mikasika an'ity resaka LFI roa amby roapolo sy roa arivo ity betsaka mihitsy ny adevitra momba izany ary mivoaka tsikelikely izy am'izao fotoan'izao ny solo-mavimoaka tiako Madagasikara moa zany deputé-Alain Ratsimazafy zany manamafoana isika eto amin'ny miara-manonja fa tsy anisan'ireo ny fidy anjany teti-bolam-panjakana roa amby roapolo sy roa arivo zany no ny antony zavatra maro be mahatonga an'izany adevitra zay resahantsika zany ka anamafy zay ianao sady hitondra hoe inona no antony nahatonga ny solo-mavimoaka tiako Madagasikara tsy niombon-kevitra tsy ny safidy ary tsy nandray anjara tamin'izany fifidianana izany dia eo moa zany ianao satria sady ilain'ny vahoaka foana no mampatsiahy zany sy ny fijoloana sy ny hoe antony mazava ny position ny antoko-tiako Madagasikara indrindra eny anivo ny anteny meram-pirenena misotranao namana fany mitondra an'izay hoe ilaina ny fanehoan-kevitra mahakasika an'ity teti-bolam-panjakana roa amby roapolo sy roa arivo ity ny solo-mavimoaka tiako Madagasikara dia ny akamaroanay moa zany de mpikambana ao anatin'izay hoe commission ny finance zay eny anivon'ny anteny meram-pirenena zay nanatrika ny adevitra ny arahana tamin'ireo teknisianina teo anivon'ny ministera ny fitantanam-bola mikasika ty teti-bola ty efa maro tokoa ny fanazavana ny entin'ny namana teto fa ny fanamariana zay azoko ho anampiana an'izay mety efa voalaza teo aloha de hoe
tsy nampandany anio tetibola taona 2024 io a ny sombam-bahoaka ety anivo ny fanoherana no reto teboka vitsivitsy zay atao hoe manandanja ao anatin'zany a tetibola mpanjakana zany. Voalohany indrindra dia miakatra de miakatra ny tetibola zay atokana ho ana fotodrafitrasa zay fantatsika fa tsy mifanaraka amin'ny filan'ny mponina am'izao fotoan'izao aloha ny fametrahana nireny fotodrafitrasa toy ny kianja manara-penitra sy ny sisy reny fa kosa anisan'ny notakina sy nambara tao anatin'ny adevitra ny hoe aoka mba fotodrafitrasa makany amin'ny sehatra famokarana no imatimatesany fitondram-panjakana toy ny hoe ny fametrahana ny barazy mba ahafahan'ny tatsaha ohatra misehatra amin'ny fambolena zany. Fantatsika tsara fa rehefa nisehitry ny famokarana na amin'nivony hoe secteur primaire no atao ambany-javatra dia hitatsika fa tsy hisy fiatraikany amin'ny ara-teokarena eto Madagasikara isam-batan'olona izay ataontsika hoe fotodrafitrasa toy ny kianja manara-penitra sy ny sisy zany dia tsy hisy fiatraikany amin'ny vantana ara-teokarena isam-batan'olona. Zany hoe tsy ho tratra akory zany lay nofinofiny fitondram-panjakana ny ampiakatra an'ilay antsoina hoe PIB na ny ari-karena isam-batan'olona. Dia mazava ho azy itsika zany eo a de heverina fa ho hijanona eo anivon'izao fahatrana efa misy zao foana na ihany koa mbola hitombo raha zay lafin'ny fahatrana zay a satria ny zavatra rehetra zay filantsika malagasy indrindra ny filana fototra de ny PPN zany a dia lasa amin'ny sehatra hoe fanafarana foantsika no tena iazakazahany ty fitondrany ty. Faharoa manarakaraka an'izay raha mbola ny lafy fitantanana ny lafiny ara-tsosialy zay nitranga teo aloha no mbola hiverina toy ny raha antsika nahita ny fitantanana nyreny sosialy nandeha teto amintsika reny toy ny vatsitsinitsony sisa dia tsy hisy fiatraikany velivelany amin'ny ato vilaniny maronisa vahoaka malagasy a ny hoe fampakarana ho 3.3 an'izay lafiny hoe sosialy zay. Fa ny zava-dehibe indrindra ihany koa dia ny fisina vola zay amina miliara maro 100 miliara zay mahatratratra any amin'ny 817 miliara tany no vola atokana amina atao hoe zavatra tsy voafaritra fa mbola iandry an'izay mety ho fanapahan-kevitra eny anelanelany zay horaisiny anivon'ny fididinan'ny repoblika zay vao afektena makany am'zany ny tetibola. Mariana manokana fa anisan'ny maro-bola lehibe zany zay mandidina ny 900 miliara ariary zany zay tsy fantatra ny fomba tena handaniana azy kanefa dia ininivony zany anteny mera-pireneny zany de tokony alala mazava tsara an'izay affectation na ny hoe fametrahana ny fandaniana tokony ho izy ao anatin'zany lalàna amin'ny feny tetibola zany. No reo anton'ireo dia fijerina iazy dia saritsarina taremarika ihany no nentina teo anivony zany androm-panjakana zany ka olan'iny anivony anteny mera-pirenena fa tsy ho tratratsika mihitsy ny tahany ari-karena faobe zay vinavinain'ny fitondram-panjakana ho 5.400 amin'ny taona 2024 ka mba tsy ho tafiditra ao anatin'ny velam-pandrika izahay solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny anarany atokotiky Madagasikara dia naleonay mihitsy tsy nampandany an'zany lalàna amin'ny feny tetibola zany satria tsy te hamita-bahoaka zay amin'ny fahitanay ny atsipiriany ao anatin'zany tetibola mpanjakana zany. Mazava tsara zay position nyantoko atiako Madagasikara zay zany mikasika niny tetibola mpanjakana iny ary zao moa tsika deputé Alain Ratsimbazafy de mivoaka tsikelikely lay
adevitra momba n'le teti-bolam-panjakana hoe fitaovana na fitaovam-piadiny misy am'le hoe sans destination précise misy an'le hoe nouveau émergent amin'ny nouveau projet d'émergence misy an'izao rehetrarehetra zao de tsy nahadisony antokotiko Madagasikara mihitsy ny position mahasolomavamboaka azy hoe tsy mety io ary zay mihitsy ny tenen'ny président Marc Ravalomanana hoe de matokony solomavamboaka fa de tena nandinika ny solomavamboaka ary tsy miraitsy kombakomba ao anatin'izany lafin-javatra rehetra izany satria dia tsy ampitombo lafin-javatra rehetra mihitsy zany ny fiainam-vaoaka ary hitantsika koa moa zany eo anatin'le statistika hoe latsaka ny 7 isan-jato le tahany arkarena dia anenjika any amin'ny 3.3 isan-jato tamin'ny volana ny Desambra ny fitondram-panjakana de ohatsika fa ahoana koa ary zany de mailo manoloana zany solomam-boaka tiako Madagasikara ny face à face moa zany na ny rencontre ny gouvernement sy ny solomavamboaka dia manomboka amin'ny 2 volana Desambra zao 3 volana Desambra de samy miaritra kely indray zany tsika mihaino ny fangatahana ho ataon'ireo solomavamboaka ary filazana ny zava-misy ho ataon'ireo solomavamboaka amin'izay tandrify ny zay adevitra rehetra horesana fa ny solomavamboaka votima moa efa nambarantsika fa reo tsy mitsitsy fitenena reo ary reo tena mahitsy reo amin'ny filazana izy reo ny zava-misy amin'ny akapiany eto anivo ny firenena zany resantsika rehetra izany fa ny adevitra angamba ny iverenana kely le resaka projet Pagose teo député Alain Ratsimazavy de ny amin'ny hoe ny teo anivon'ny ministeran'ny toe-karena sy ny vola zany dia nametraka mazava tsara mihitsy fa ny JIRAMA zany no ny exigen'ny Banque mondiale ozy izy reo fa andohan'izay vola zay zany de eto ty adevitra ty manko tsy maintsy hivoaka ny amin'ny hoe satria misy an'le vola be prime exceptionnel amina milliard iny rehefa hitantsika le tableau iny de ny teo anivon'ny fitantanana ny JIRAMA de ny teny hoe tsy mandahany fisiny iny zay fa ny famorona taratasy ivelan'izay eo moa zany mbola manjavozavo inona le izy fa matoa iny nivoaka ary mbola nisy taratasy nisy soni antale général ny fanaraka tamin'iny de nidikan'izay hoe inona moa zany le performance satria le performance zany manko matoa misy an'le hoe rémunération de la performance zany na hoe inona moa zany tambony hoanna hoe zavatra vita tsara zany satria zay le performance zany misy ezaka nataon'le mpiasa tao de kakitsika fa inona moa zany le ezaka nefa mipotra le zavatra ohatran'izao de io lay nitondrany ny namantsika solombavam-bahoaka teo hoe tamin'ny herinandro hoe fa maninona no tsy miazira am'le resaka JIRAMA lay ministry ny angovo raha ohatra ka misy prime exceptionnel betsaka tao anatiny tao de izy afaka namerin-doha ho an'ireo mpiasan'ny JIRAMA ireo hoe avereny ireo voloreo satria mbola tsy lavorary lay service zay tonga eny anivon'ny client zany ato Madagasikara satria mbola misotro rano maloto ny vahoaka malagasy am'izao tenenantsika zao mbola mahazo rano tsy tapitapy misy fomba fiteny an'izay fa tsy tiako miresaka azy fa hoe maninona saka zay ny isaky ny tokantrano ary mbola misy faritra aza tsy mahazo rano mihitsy miandry andro vitsivitsy zany akoatry ny jiro zay tapatapaka akoatry ny jiro zay manimba ny fitaovana isa-tokantrano dikan'izay tsy misy performance mihitsy zany na hoe tena asa tsara feno fahombiazana azony teo anivon'ny JIRAMA ary atokony akasitrahana andreo mpiasa raha mbola izay no service na hoe tolotrasa tonga eny anivon'ilay vahoaka malagasy am'izao fotoana zao dikan'izay zany tomboko tapany mandoherana le mpiasan'ny JIRAMA zany satria raha tsy maintsy andohan'lay 7 milliard ariary izy député Alain Ratsimazavy dikan'izay zany de tokony mamerim-bola koa zany lo reto nahazo an'ilay prime reto mamerim-bola reo ny adevitra mandeha manko zany zao any de hoe anao opération kaiky ave zany vahoaka zany le kivazivazy malagasy fa tokony amerina an'le prime aloha zany satria iny tena mbola tazaniny be sy maro mihitsy iny raha ohatra ka tsy maintsy amerim-bolona ny orinasa JIRAMA zany ao anatin'izay raharaha zay na zany miantona ao anatin'le subvention le JIRAMA zay fa misataona zay vola zay adevitra mandeha zay député Alain Ratsimazavy ary nizingiziny le ministèren'ny économie sy ny finance ity moa ny vaovao mandray foana ary hitantsika amin'ity herinandro ity ny fizotran'izay satria araky ny fanambara teo de efa misy ny ampaham-bola takindry-zareo ny amerena anazy amin'ny 7 ny volana Desambra ho avy zao de misy manantena fa
mbola hitondra fanomezana loharano-baovao ahafahan'ny vahoaka manaraka tsara zany raharaha zany tsika eto amin'ity fandarana koa mbola andrasany tena jirama koa mbola andrasany teny hoe inona ny fiarovatena ny jirama na ihany koa ny ambarany manoloana an'izany lafinjavatra zay nyresahan'ny ministeran'ny fitantanam-boly zany mahakasika ny hoe ny jiramany tokony anefa an'izany volo zany fa na izany naty zany aloha ny vahoaka malagasy raha fitinina dia tsy mbola afa-po amin'ny fomba fiasany eo anivon'ny jirama mahakasika ireo service ny rano sy ny jiro ary anisan'ny mampimenomena ny vahoaka any koa ny fiakaram-bidiny zany tolotra omen'ny jirama zany ary farany dia ny hoe anisan'ny nanaitra ny vahoaka ny vola be izay atao hoe ny eniko namana faniry manodidina ny hoe 30 millions d'ariary tany hoany no anisan'ny ainda amin'ny teny mena teo anivon'ny direction générale manokana izany rehetra zany dia mampametra-panontaniana hoe fa hoentina iza maro 20 millions d'ariary misy 140 millions d'ariary misy centaine de millions d'ariary tena varina varina ianao manoloana an'izay de mbola ilaitsika fanazavana mbola hoentitsika eto ny atsipriany mahakasika an'izay satria tsy androany ihany moa tsika ny mandray anjara eto fa ifandimindimby eto ihany koa reo namana fa dia efa somary miroso ny fotoanantsika namana faniry ankasitrahana ankatelemana itsika rehetra zay nanaraka ny fandarana tamin'ity andro an'io fotoana zay nafahantsika mifampizarana zay azony resahana mahakasika ny raha-pirenena ankehitriny dia maneho ihany koa ny fisaorana anao namana faniry nisy olombavambahoaka jerirandrembolaina ary koa ireo teknisiana zay mikirakira ireo fitaovana ahafahana mampita an'izao fandarana miara-manonja miainga eto amin'ny télévision MBS sy ny radio Mada izao Deniara de zay no masaka azo narosatsika adiny roa karikitsika mahery kely niaraka tamin'ity fotoanty zay aloha de efa iveritsika ampy atsika fa arakaraky ny fivoarany vaovao de ampitombotsika ny lera de pite lera tsy mazafa nataotsika ampy zany adiny roa zany mba hahafahantsika mifampizarany vaovao sy manaovy ny fanadidina samihafa eto de manamarika hatrany ny antso ataon'ny zon'ny mpanjifa zany amin'ny hoe tsy zakatsony izao vidim-piainany zao ary tena mihoatra ny mety ary de tena efa tena tafahoatra satria tena ao anaty anoanana mangitsikitsoka ny vahoaka malagasy de ny tenenan'izy ireo hoe hanatanterahana izy ireo etsika andalambe ampilaminana zay mialoha fa 5 volana desambra zany de ezaka ny tondra ny lafim-bavao mahakasika zany tsika araky ny fahazoantsika ny tady-bavao samihafa moa zany fa dia iomanan'izay mpanjifa rehetra izany antso ataon'ny mpiarony zon'ny mpanjifa izany satria ny rehetra moa zany dia saika mpanjifa daholo na ny vahoaka tsotra na ny fitondram-panjakana zay miara mikaikaiky amin'ny vahoaka ihany koa amin'izao sondro bidim-piainana zao ka tokony ahafahana mikaroka fanapaha-kevitra tena ao anatin'izay hoe tena soa ho an'ny rehetrarehetra zany ary fatao any amin'ny tany rehetra zany hoe mihetsika ny mpanjifa rehefa miakatra ny vidim-piainana everitsika fa tsy hananany rehetra na ny fitondram-panjakana mety ho alokaloka heritreritra fahafa korony zany fa ao anatin'ny fampiasana ny hoe zon'ny olo-pirenena ao anatin'izay hoe lalam-panorenina sy zovototra maha-olona izay de isaorana ny teknisianina tao ambadiky ny sary sy ny feo isaorana ny any ampitan-dranomasina rehetra any sy ny eto Madagasikara zay miezaka ny mampita mivantana ny fandarantsika ary ianareo mandray ihany koa mandray mivantana dia isaorana aminay tsy fahafoizantsika ny miara-manonja manome fotoana indray zany ho amin'ny fotoana mahazatra ho an'ny rapitso raha mbola tahiny ilay nahary ka azo ahery sy tanjaka raha-pahasalamana zay makasitraka tompolahy makatelona tompoko vavy feloma tompoko